dia miarabantsika rehetrarehetra tonga amin'izao fotoana izao namaly ny antsonay avy aty amin'ny ONG Tolotsoa. Ity fotoana antsika androany ity dia latabatra boribory natao hifananakalozana, hifampizarana hevitra manodidina ny tanora manoloana ny tontolon'ny fifidianana zany eto Madagasikara amin'ity taona 2024 ity. Dia anatin'izay sy mpisehatra maromaro izay nasainay hifanakalo-hevitra moa zany indrindra mba hoentina nazavana amintsika tanora zany hoe aiza ho aiza ny toerana misy antsika manoloana nyty resaka fifidianana izay ho avy ity, manoloana ny fandraisana anjarantsika, inona no tokony hatao sy ny sisa. Dia ny fandehan'ny fandaharana isy an'izay latabatra boribory izay, izay ho elanelaniko zany tsy mihipa, mpandrindra ny ONG Tolotsoa mandritry ny adiny iray eo eo. Dia aorian'izay misokatra ho antsika manatrika etoana ny fametrahana fanontaniana, fanehoan-kevitra manoloana n'izay zavatra rehetra ny fampizarana ireo mpisehatra efatra ireo. Dia aorian'izay dia misy resadresaka maivana kokoa. Dia izay zany mety firetina hoe afaka alohany amin'ny 12 antsika raha manaraka ny fandaharana. Dia voalohany angamba no ampidirintsika ireo antsika ity dia natao moa zany anatin'ny fanatanterahana ny fandaharana asa andao hifidy sy ny tetikasa ny feo izay iarahana miombonantoka amin'ny ESA Madagasikara sy ny USAID ao anatin'ny fanentanana ny olom-pirenena hisoratra anatin'ny lisam-pifidianana sy fanabeazana ny olom-pirenena indrindra. Dia manasa avy hatrany andro mpisehatra andro izay toy aloha. Misy an'ny atlasy avy amin'ny mouvement panafricain des leaders, i vololona avy eo amin'ny observatoire safidy, i Mamtina avy amin'ny Liberty 32, ary Ando avy ao amin'ny era Maliotena misahana ny fifidianana eto Madagasikara. Ity ampiandohana moa zany dia tsara no marihana fa tsy dia asianay atao hoe fomba malalaka moa zany ny fampiresahana, izay mahatonga anay toa dia mampiasa ny anarana mivantana. Tsika raha teo tanora samy tanora dia ataoko fa hanamora ny fifanakalozana sy ny resaka izay atao eto izay zavatra izay. Eny ary anomboantsika anazy dia ngamba ny fankahalala bebe kokoa ngamba ntsika sy reto mpisehatra reto, hoe afaka atolotrareo anay ve ny vondrona izay soloanareo tena androany sy ny mety hoe asa sy andraikitra manoloana izay tontolon'ny fifidianana izay eto Madagasikara. I Mamtina ny anomboantsika anazy. Dia faly miarabantsika, miaraba amin'ny mpandray anjara, dia miaraba ihany koa mpanatrika n'izao ady hevitra izao na ny eto an-toerana na ny amin'ny tambazotra an-tserasera. Ny Liberty 32 dia fikambanana isany ao anatin'ny fiarahamonim-pirenena. Ny vina fikambanana dia hoe malagasy sarotiny, tsy manaiky lembenana, mitondra fanovana lovain-jafy. Ao anatin'izay ny fikambanana zany dia misehatra amin'ny fampiroboroboana ny fandraisana anjara ny olom-pirenena, dia ao anatin'izay ny fanomezan-danja ny tanora sy ny vehivavy. Ny fikambanana ihany koa dia mampirisika ny fitantanana mahomby sy ny fitondrana tandalana. Raha miresaka tsika hoe fifidianana dia ny anjara andraikitry ny Liberty 32 ao anatin'izay dia misehatra amin'ny fanaramaso ny zotram-pifidianana, dia ao anatin'izay ihany koa fanetsehana ny olom-pirenena hisoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana sy andeha hifidy, ary eo ihany koa ny fanabeazana mahakasika ny fifidianana. Eka,
Akory aby tsika iaby etoa miaraba anareo namako miaraky fampizara hevitra eto manao nahoantsika iaby izay voreto ary akory aby tsika magnaraky amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera Facebook. Eka, ny tenako moa dia Rapo Nicole Nakani Atlas afaka kahinareo na antsoinareo hoe Atlas. Ny vondrona misy dia avy ao amin'ny mouvement panafricain des leaders. Izy io moa dia organisation maneran'ny Afrika ao anatiny eo amin'ny 270 eo hatreto ny firenena misy azy ary tamin'ny volana Jona 2024 lasa teo no nijoro ara-panjakana sy ara-dalàna teto Madagasikara ary ny tenako no filoha mpitarika ny MPL eto Madagasikara. Ny tena asany ao anatin'ny MPL moa zany dia mifantoka bebe kokoa amin'ny fampiroboroboana ny tanora sy ny panafrikanisme. Dia anisany ao anatin'ny asana ihany koa ny fanaraha-maso, ny fifidianana, ny fitaizana ny tanora amin'ny alalan'ny éducation citoyenne sy civisme. Izay angamba no makasikasika ny tenako dia mankasitraka tompoko. Misaotsy. Sotra manome ny fitenenana Andonain'Andriamalazaray filoha hevitra voalohany eo anivon'ny CENI. Ny CENI izay fantatritsika amin'ny hoe vaomeram-pirenena maleo tena miandraikitra ny fifidianana. Ny CENI fantatritsika fa nanomboka tany amin'ny taona 2020 vokatr'ny fietsehana sy fiovana ara-politika teto amintsika ireny dia nipetraka arak'izay zany ny orafitra io ary avy eo no dimbiasan'ilay ataontsika hoe CENI-T, CENI pour la transition zany. Dia nisy CENI anankiray taorianany dia izay zany zao ny CENI fahaefatra. Ny feptom-piasana eo anivon'ny CENI dia fantatritsika araka ny lalàna laharana fa 524 tsipika aotra 20 fa 9 taona. Izany hoe manomboka tamin'ny Desambra, voalohany volana Desambra taona 2024 zany izahay no miantsoroka an'izay andraikitra izay mandra-pahatonga ny farany volana Novambra taona 17 sy 20 raha apetrakitsika hoe milamina ny tany. Raha sanatria moa ka tsy milamina ny tany dia mazava loatra fa arakaraka izay fisehoan'ny fandaminan-draharaha eo no fiodin'ny tantara dia ho hitantsika eo. Betsaka vololona. Vololona Randimbisoa, antsoina hoe vololona zany amintsika eto izao. Miandraikitra manokana mahakasika ny vehivavy ao anatin'ny sampanana rahamasony safidy, observatoire safidy hoy isika. Dia faly miarabantsika rehetrarehetra tonga manatrika izao fotoana izao sy anareo ao amin'ny tambajotra tseratsera ihany koa. Ny safidy moa zany araka ny fantatsika rehetra sy ho an'izay mbola tsy mahalala dia sampana anankiray anaraha-maso ny fifidianana mandritra ny dingana rehetra eo amin'ny fifidianana. Tanjona voalohany indrindra dia anamafy sy ampaharitra ny firaisamonim-pirenena aloha voalohany indrindra ary ihany koa ny olom-pirenena. Ary ao anatin'ny olom-pirenena indray dia tena hoe ny tanora sy ny vehivavy ary ny olona manana fahasembanana zany no tena andehanana bebe kokoa zany mba hahatonga ny olona handray andraikitra feno ao anatin'ny dingana rehetra mahakasika ny fifidianana. Dia arak'izay ny tanora sy ny vehivavy no ataoko hoe hifantohan'ny fifanankalozantsika amin'ity androany ity. Raha jerena moa zany ny zotram-pifidianana angambany dia anatintsika ny atao hoe amin'izao ny fanisana indray ireo mpifidy eny anivon'ny fokontany isa-tokony izay tsy mitovy moa zany amin'ilay fanao mahazatra hoe fanitsiana ny lisitra fa tena vena manisa hatrany am-boalohany mihitsy. Manahoana ny fahitantsika n'izay farisian'ny tanora sy ny vehivavy ireo vondrona mampifantoka ny lohantsika ireo amin'izao fotoana izao manoloana izay zotra izay mandeha amin'izao fotoana izao. Mamitiny? Ie,
Tsy ampiandohana zany aloha dia tsara ny miresaka tanora sy miresaka vehivavy tsika. Dia raha mijery ny statistika izay eto Madagasikara dia ny tanora sy ny vehivavy no maro anisa. Vehivavy fotsiny ohatra izao eto Madagasikara dia eo amin'ny 50 isan-jaton'ny mponina izay eto Madagasikara. Raha miresaka tsika nefa ny izay hoe fifidianana izay dia hita fa mbola marefo izany ny taham-pandraisana anjara ny tanora sy ny vehivavy ao anatin'izay. Dia ny resaky tsy mipa tao hoe manahoana tao anatin'izay hoe fanentanana ny tanora amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana izay. Ny Liberté 32 dia isany nandray anjara tamin'izay fanentanana izay mbola mitomo izy amin'izao dia tao anatin'izay aloha dia nisy ny fanentanana izay natao teny anivon'ny fiarahamonina, izany hoe manentana amin'ny olona izay eny an-dalambe zany. Dia eo ihany koa ny fanentanana izay atao amin'ny tambazotra tserasera satria ny habaka nomerika dia fantatritsika fa efa fitaovana anankiray izay ahafahana mitarika adi-hevitra, ahafahana mampahafantatra ihany koa vaovao mahakasika an'izay fifidianana izay, ahafahana ihany koa manovy fahalalana mahakasika an'izay fifidianana izay. Dia eo ihany koa moa izany ny fanentanana izay atao amin'ny hainao manjery. Raha hoe ny farisian'ny olona amin'ny ankapobeny aloha angamba na teo amin'ny fifidianana teo aloha dia misy an'izay hoe ny tanora dia manana an'izay hoe fijery mihiba mahakasika ny resaka politika izay, hoe ratsy ny politika, misy ny betsaka nefa kivy mahakasika ny hoe fifidianana hoe tsy hitondra fandovana intsony dia izay no eo zany tsika no mbola mila an'izay hoe fanentanana tsy mahakasika ny hoe andeha hisoratra anarana anatin'ny lisitry ny fifidianana ihany fa fanentanana indrindra ihany koa no mahazava-dehibe an'izay hoe fandehanana mifidy izay, mahazava-dehibe ny fandraisana anjara ao anatin'ny fiainam-pirenena. Eka misaotsana ny fivolana. Voalohany indrindra angamba tanora eto resahantsika sy ny système électoral moa araky ny lohahevitry ny fihaona androany toy. Laha ty fahitako azy manokana aloha vao miresaky tsika hoe système électoraly tokony hipetraky voalohany ary tena hoe raha bevata anatin'izay ny resaky liste électoraly. Dia ny hita sy tsapa tamin'ny nandeha manko ny fanentanana marobe fa mambolana maromaro zay hoe midira misorata anara amin'ny lisam-pifidiana lafa tsy nahatsatsy an'le olo ny avy tao amin'ny mitety tokantrano mandehana mifokotany mamonjy fokotany. Dia ty raha tsapako sy hitako sady ataoko hoe torohevitsy baka amiko avao mahakasika an'izay zany hoe manahaky tao amiko manokana zao tao an-trano tonga le mpanao recensement, tonga ny mpanao recensement dia mitondra izy carnet avy any, carnet de recensement, dia nefa ny ray aman-dreny lasa miasa, ny tenako mbola mianatra ihany koa dia tsy mahatratra olona izy ao dia hitako zany zay hoe ampiena ny quantité an'le tanora andeha hifidy sy le olona hifidy amin'ny ankapobeny mihitsy satria raha ohatra zao hoe ataontsika asina endrika hafa le izy ohatra hoe mametraka feuille volante fotsiny ohatra apetraka ao amin'le tokantrano anankiray tsy injarana isaky ny tokantrano rehetrarehetra eraky ny fokotany dia omena fepitoana ray hoe am'izao ty taratasy ty no raisinay dia amin'izay fotoana izay mety hoe rehefa avy misana ny andraikitra mandrarany ny tsirairay ao tokantrano tonga ao ny hariva miresaka dia mameno an'le liste, mameno an'le feuille dia ho assuré kokoa ny quantité an'le mpifidy amin'izay fotoana izay. Ie zay moa somaro teo amin'ny lafiny araka teknika an'le zavatra nyresahako teo fa raha hiditra lalindalina kokoa amin'izay ao mahakasika an'le tanora hoe maninona no ny ankabetsahan'ny mponina eto Madagasikara dia tanora avokoa ary voalaza ny namako mamitina teo hoe ny 50 isan-jato mponina dia vehivavy nefa toa hita sy tsapa fa mihena isa-taona ny taham-pahavitrihan'ireo olona ireo handray anjara amin'ny fifidianana.
eo ihany le hoe hisoratra anarana amin'ny fifidianana fa ireo tanora reo nefa sy le olona électeur en général tsy vitsy amin'zareo ny tena mi-exprimer an'le safidiny hoe maneho an'ny safidiny zany rehefa tena raikitra le fifidianana dia ao anatin'izay ny fahatsapahako azy dia hitako hoe misy tsy fahampiana serasera ve eo amin'ny tanora satria ny tanora dia azo lazaina hoe ao anatin'ny hery sy tanjaka hiatrehana zany raha-pirenena zany fa inona ary le tsy ampy raha ny amiko manokana dia mety hoe tsy ampy le fampahafantarana azy voalohany indrindra amin'ny lafiny ara éducation citoyenne zany na amin'ny lafiny ara civisme mba hampitombo an'le patriotisme na fitiavan-tanindrazana ao anatin'le tanora dia any angamba ny tokony himasoana bebe kokoa hampafantaro aloha le tanora hampafantaro anazy ny taniny inona tokoa moa ny antom-pisiny ary inona le rafitra mampandray anjara azy tokony ho apetraka dia izay no fahitako azy misaotra sika zany miteny foana hoe tsy ampy ny fandraisana andraikitry ny tanora amin'ny resaka rehetrarehetra indrindra fa anaty fifidianana asa tsy fantatry anto rehefa aveo raha mety amin'ny antotanisa kely hoe aiza ho aiza mba hamaritana an'izany tokoa ary hoe ohatratra ny ahoana ny antotanisany firotsahan'ny tanora raha ao anatin'ny lisitra mpifidy fotsiny aloha ny resahana vehivavy aloha zany hatreto ny fantatra ao anatin'ny vehivavy tanora tamin'ny statistika tamin'ny 12 janvier 7 isan-jato ny soratra anarana zany dia vehivavy aloha fa ny tanora mety ho lazainy ando ihany rehefa aveo raha ho an'ny sampana anara-mason'ny fifidianana manokana ivon'ny demokrasia faharombonana na safidy dia araka voalaza teo tena miompana be indrindra amin'ny tanora sy ny vehivavy izay maro anisy na amin'ny mponina era Madagasikara na ao anatin'ny lisitra mpifidy dia tena ireo zany no betsaka dia nefa mahagaga araka ny teny teo ihany koa fa memiena hatramin'izay ka hatramin'izao ao anatin'ny fifidianana fandraisana anjaran'izy ireo hatreto aloha tsy fantatra mazava tokoa hoe tena reo vehivavy sy tanora reo ve le tsy mandray andraikitra amin'ny fandatsaham-bato fa mino isika fa efa misy ezaka betsaka ataony ny seni amin'izay fotoana izay mba hahafahana tokoa maritra an'izay hoe tena ny tanora sy ny vehivavy tokoa ny tsy mandray andraikitra fa na izany aza nefa dia hita ihany aloha hita taratra hoe tena marisarisa ny tanora sy ny vehivavy raha ao anatin'ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisitra mpifidy na ho an'ny olom-pirenena tsotra dia hita zany na eo ihany koa nefa ny fampandraisana andraikitra tanora sy ny vehivavy ho amin'ny tompona andraikitra an'izay zany hoe tsy omena andraikitra mihitsy very zareo ireo sa ahoana satria hita sy tsapa ihany koa fa dia vitsy ihany ny tanora sy ny vehivavy amin'ny resaka hoe mpikirakira amin'ny resaka fifidianana ianto mety hitodika kely aminao namafy kely hoe vao marina ve izay zavatra rehetrarehetra zay tao anatin'ny zotra izay efa nandeha hatreto dia tiana mafisina ihany koa hoe tia ampiandohana hoe tontolon'ny fifidianana moa zany le resahana fa misy mpisehatra maromaro anatin'izay lohalaharana amin'izany ny vomiera izay misy anao fa mety tsara mafisina koa izy avy ireo mety hoe mpisehatra manana anjara andraikitra anatin'izay raha-pifidianana izay koa eto Madagasikara misaotra indrindra tsy noho ny fanontaniana fotsiny fa indrindrindrindra noho ny fanasana ihany koa ary mankasitraka ihany koa amin'ny voninahitra amen'reto atao hoe mpiray-tanindrazana manatrika eto reto indrindra moa ny tanora zany na ny any anatin'ny tambajotra tserasera ny resakintsika moa zany miompana be dia be amin'ny loha hevitra hoe système électoral sy ny tanora na izany aty zany ary nisy fanontaniana hafa teo hoe manao ahoana ny nambarany namana teo mitombona tokoa ve sa ahoana ny antotanisa angamba ny tonga teo zaraiko aloha ny antotanisa eo anivon'ny senia dia ataontsika hoe talohan'ny 30 janoary dia tonga isakariva zany zay dia mahazo antotanisa vaovao foana satria miova isan'andro san'andro ny antotanisa taorianany 30 janoary dia niova ny afatra nalefa tany amin'ny ratsamangaika mba hahafahan'izy ireo miaina kokoa satria tsy afenina fa tena sous pression ry zareo raha ny fomba fiasana petrakay zany dia ny aina kokoa ary navoaka isaky ny alarobia
dia ny traitement eo aminay zany a lakamisy dia zoma zany afaka mahazo atotanisitsika ka androanytsika miresaka androany a talata ny atotanisa zaraka eo aminareo zany a tamin'ny herinandro lasa teo amin'izao tsika miteny zao efa misy zavatra miova any a fa amin'ny zoma ndray a vao miovy ty atotanisa zaraka eo amintsika ty tsara ihany manamarika an'izay a satria indraindray a misy manome atotanisa tsy mifanaraka amin'izay a dia tsara ny izy mampizarana azy raha nisan'ny tanora no resantsika zany a 20 sy 7 sy 3 hetsy sy 4 tapitrisa ny tanora sady lahy no vavy voisa hatramin'ny zoma teo zany manerana ny nosy raha ny vehivavy fotsiny indray 5 sy 7 sy 4 arivo sy 9 sy 5 hetsy sy 4 tapitrisa averiko a misy mitsikitsiky be andro iraisam-pirenena ho an'ny teny reny androany dia mba miezaka amin'ny teny malagasy afa fantatra hoe misy mitsikitsiky fa misy tsy maharaka dia na milaza lahara-pinday ara rehefa mitenena amin'ny teny gasy dia betsaka ny sahirana tsy maninona ataoko amin'ny teny azahoantsika azy aingana ny tanora rehefa miteny tanoritsika izany satria seni no miresaka dia tsy maintsy olona manana kara-panondro 70 taona ny miakatra ka hatramin'ny 5 taona izay ny atao hoe tanora zany ho anay a ary everiko fangamba ny itovizana ho antsika 4 370 280 voaraintsika izay ny atao hoe tanora izay a raha ataontsika amina antotanisa isan-jato dia 9 faingo 7 isan-jato 46,49%. Ny vehivavy indray a 5 sy 7 sy 4 arivo sy 9 sy 5 hetsy sy 4 tapitrisa na 4 584 725 izay a midika hoe raha ny vehivavy voisatra amin'ny zoma zany a zoma lasa teo dia 7 isan-jato a 7 isan-jato faingo 7 amby 7 faingo 7 isan-jato mety ho kivy be zany vololona tsy hoe ary niakatra izy teo dia nidina tsy izany le fomba fijery azy amin'ny antotanisa fa ohatr'izao ny fijery azy tsy hoe nidina le izy fa mety hoe niakatra ny isan'ny lehilahy zay le izy a raha ao anatin'le fanosana vaovao tonga amin'ity herinandro ity zany zao amin'ny zoma ka ny vehivavy kokoa ny voisa tamin'ny antotanisa tamin'ity herinandro ity dia miakatra be io raha mifanahatsahana nisy dia tsy mihetsika io na tsy mihetsika loatra fa raha mbola ny lehilahy indray ny maronisa amin'ny vokatra mivoaka amin'ity herinandro ity le fanampiny io dia ozy izy nareo ary tonidiny izy zany sanampidininy seny dia tsara ny mahazo antotanisa tsara amin'ilay lalatsaina na ny raisonnement izay apetrakitsika zany izay le antotanisa aloha zany le izy tsisy hoe diso ve ny voalazany teo aloha na ny hoe ty lazaiko ity ve ny marina fa miova isan-kerinandro zany amin'izao hafa ny taloha hoe miova isan'andro zao izy miova isan-kerinandro miova isan-kerinandro a mandra-pahatonga ny sady anararoatra ihany a hijery kely ny findaiko a izarako aminareo hoe mandra-pahatonga ny 10 ny volana avril fa misy inona amin'ny 10 ny volana avril ho an'izay manaraka vaovao ara-pifidianana rehetra dia mahafantatra hoe famaranana vonjy maika ny lisitry ny mpifidy dia misy firaisamonim-pirenena namana sasany a izay mahavariana fa dia manao convention manao fifanarahana amin'ny seni a dia mahazo atotam-baovao tsara amin'ny seni mihitsy a fa milaza fa tamin'ny faraka amin'ny 30 ny volana janoary ny famaranana vonjy maika ary amin'ny ainao manjery izy no miresaka an'izany a raha ohatra ka le atoko politika sasany tenen'izany zavatra zany no resahana tsy ataonay mahagaga satria tsy voandroandro rareo no nanao an'izany ho an'le atoko politika zany a fa rehefa firaisamonim-pirenena no miteny zavatra ohatr'izany nefa misehatra amin'ny resaka fifidianana
sady mampalahelo no mampahonena fa tsy maninona fa hiverina amin'ilay resaka hoe inona no mahatonga antsika ato anatin'ity feonan'ity ary inona no mahatonga ny firenena amin'izao zava-misy zao raha resaka fifidianana ny resaka ka mahakasika tanora hiverina amin'izay tsika dia mivaly teny tsotra raha ny fijerina azy dia fanabeazana ihany tsy misy afa-tsy izay rehefa ny fanabeazana no mandeha araka ny tokony ho izy dia afaka miaraka matoky isika fa milamina ny zavatra rehetra ary tsy fifidianana ihany fa ny zavatra rehetra mihitsy eto moa zany fifidianana ny resaka système électoral ny resaka rehefa miresaka tsika hoe système électoral raha ny tena marina rehefa mijery système électoral amina resaka science électorale dia ataoko teny tsotra hoe ny fomba fizarana seza ohatra manahoana ny fomba fifidianana na ny mode de scrutin de liste ve sa scrutin uninominal zany hoe raha uninominal izy ohatra filohan'ny république ny fidina na ohatra mbola tsy nivoaka ny lalàna momba an'izany fa raha misy lalàna momba an'izany tokony ohatra hoe ny lehibe ny faritra eny anivon'ny commune zao ny be ny tanàna reny zany scrutin uninominal olona tokana ny fidina dia rehefa lany izy dia lany izy fa tsisy hoe raha sanatrika tsy afaka manao ny asana izy noho ny fahafatesana na noho ny accident ny aretina mafy mahazo azy na noho izy nametra-pialana dia mety hitentsika zany amin'izay fotoan'izay ohatra hoe miakatra ny deuxième liste tsy misy deuxième liste zany zay le atao hoe scrutin uninominal fa rehefa scrutin de liste izy dia ohatra hoe mpanolontsaina na ohatra hoe solombavam-bahoaka na ohatra hoe loolona le ny fidina reny zany misy liste d'attente le fomba fiteny hoe suppléant mety resaka koa tsika hoe ahoana zany ny fomba hitsintsarana an'le seza amin'izay eo le miditra le hoe plus fort reste sa plus forte moyenne proportionnel de liste etsetra rehefa miteny hoe système électoral zany le voambolana mihitsy ny resahako izay ny lalatsaina tokony andehanana everiko nefa zany hoe amin'ity zavatra resahantsika ity angamba tsy adiso raha tsy izay no ho resahana fa ny resahana dia hoe rehefa miantso anay CENI ianareo ka miantsehatra izahay CENI dia tonga dia nresahanay dia hoe 2023 année électorale tokony isy fifidianana filohan'ny république amin'ity taona ity efa nalefanay ny tolo-kevitra tokony isy fifidianana nivon'ny commune amin'ity taona ity ahoana ny fomba hatateraka an'izany misy ve ny eti-miatrika zany no antikako amin'ny teny razana an'le hoe moyen manana ny eti-miatrika ve sika araka olona ara-pitaovana ara-pitaona moyen temporel le tianao tenenina arabola zay rehetra azotsika tanysaina dia afaka mifampizary tsika eto androany raha ny CENI no ametrahana ny fanontaniana misy ny eti-miatrika raha ny avy ety amin'ny CENI fa aza-dinoina fa ny CENI dia tokony hijoro ho modely amin'ny fanarahana ny lalàna misy fanajana ny rafitra misy dia ao anatin'izany fanajana ny rafitra sy fanajana ny lalàna zany dia tiana ny mifampizara amintsika izany fa ny CENI tsy natao hanamboatra na hanao na hamorona lalàna raha lasa misalovana ny andraikitry ny hafa dia manao usurpation ozy ny fiteny raha vao ny CENI no manao an'izany CENI tsy manana fahefana hanao lalàna ny CENI tsy manana fahefana amoaka didim-panjakana ohatra ny lalàna amin'ny antenimera na antenimera-pirenena no antenimera-ndolona rehefa CENI ny resaka ny didim-panjakana any mpanantanteraka ny fitsipika rehetra mifehin'ny fifidianana eto amintsika nefa dia mametraka mazava tsara fa misy zavatra tsy maintsy hiandrasana
lalàna na iandrasana didim-panjakana. Ohatra fotsiny izany, raha ny ety miatrika ara olona tsisy ilana zany lalàna sy didim-panjakana izany fa fanapahany eo anivon'ny senia izany dia milamina, vonona izany ny senia amin'iny. Ny ety miatrika ara-pitaovana afaka tenenina amintsika fa vonona ihany koa ny senia raha ny fitaovana misy eo aminy. Ny ety miatrika ara-potoana, volana febroary tsika izao, mbola malalaka be. 4 ora sy 7 sekondra ihany ny ray andro dia izay tsy mahay mampiasa ny fotoana no mitaraina hoe tsy ampy ny fotoana. Izay ny tokony ho fitsipika sy ny lalan-tsaina iainana. Ao anatin'izay raharaha izay izany no ety miatrika ara-bola. Eo no ilana didim-panjakana. Eo no ilana lalàna. Satria misy ny LFI, fantatritsika rehetra izany, misy ny LFR, misy ny décret d'application na didim-panjakana fampiarana. Izay tsy anjara ny senia ny manapaka an'izany. Tolo-kevitra dia efa alefa ny senia. Ka izay amin'ny ankapobeny izany raha senia sy fifidianana, ataoko ankapobeny ilay resaka. Fa raha miditra amin'izay amin'ilay hoe ary fifidianana sy tanora. Satria tanora ny resaka. So dia lava loatra eto ny fandraisako fitenenana ka mahamenatra. Mbola betsaka ny tokony hiteny dia zarazaraina anjara fitenenana fa hofitiniko. Raha fifidianana sy tanora dia tsotra ihany. Hitantsika teo fa ny atsasaky ny mponina zany dia atsasaky ny tokony ho mpifidy dia 5 taona no midina. 7 taona no miakatra ka hatreo amin'ny 5 taona no midina. Eo zany ny salan-taonan'ny atsasaky ny mpifidy. Ngeza be zany satria ny 30 taona no miakatra nge zany zao. Tsy fantatra hoe hatrany amin'ny firy moa zany ny farany ambony indrindra. Fa zay zany sisa no atsasany. Ny olona tompon'ny angovo zany no atsasany. Isika reto. Ataoko hoe isika na dia efa betsaka ihany ary ny voloko fotsy fa mbola mieritreritra ho tanora ihany. Ao anatin'izay indrindra zany, inona no andao atao? Miankina amintsika ihany eo. Satria ny fanontaniana tena mila mipetraka dia hoe firenena toy inona no tiantsika holovain'ny taranaka. Dia miankina amin'izay. Handray anjara tsika sa tsy handray anjara? Betsaka ny tsy nandray anjara, betsaka ny miraviravy tanana. Izay eo anivon'ny senia tena manana fitokisana ambony be amin'izao. Zaraina amintsika. Betsaka ny olona mieritreritra rehefa nitenen'ilay hoe anenjika izay 13,500,000 no isa enjehanay raha totanisa fotsiny. Antaratasy io dia ambony latabatra. Fa rehefa tena natao ilay asa fansana, be dia be ny olona nandà. Izay tsy matoky anareo senia, izay nareo mpangalabato, nareo mpanao doublon, nareo etsetra etsetra. Hatramin'ny faraka voalohan'ny volana Desambra 2024 nateo anay za zany mbola manontany tena hatramin'izao hoe taiza moa zany zao nisy vato nangalariko. Fa za ilay mpangalabato. Misy commissaire électoral namana manatrika eto, anisan'ny niaraka nangalabato tamiko. Dia tamin'ny fifidianana manahoana hatramin'ny voalohan'ny Desambra 2024 fa zany zavatra no mandeha any anatin'ny radio, mandeha any anatin'ny télé, mandeha any anatin'ny gazety. Dia be dia be ny olona manao refus, mandà hoe izay aza isaina. Ary betsaka amin'ireny koa ny tanora. Hoe ianareo no dia zara se izany ko zahay no reberebenareo. Dia izany zavatra izany ao anatin'ny fanabeazana izay tsy maintsy ho ataontsika. Nahoana nahoana raha te hametraka tanjanaka mendrika ny taranaka sika dia tsy maintsy mandray apetrako tsara. Andro ny teny ireny androany dia za tsy niteny hoe tokony. Hoe tokony manabe tsara isika. Fa hoy aho hoe tsy maintsy manao fanabeazana manaraka ny tokony ho izitsika ary mizara ny vaovao tokony ho izitsika raha ohatra ka te ahomby sy te hametraka tanjanaka mendriky ny taranaka. Ya, misaotra betsaka amin'izay tombo-baovao izay misy ny antotanisa sy ny sisa dia vao marina zany hoe
atao hoe manana lanjany tokoa ireo vondron'olona resantsika androandro eo. Ny tanora mambehivavy. Ohatra ka efatra tapitrisa mahery. Raha ijerintsika ny ataoko hoe atotanisandreo fifidianana nandehatra izay hatramin'ny taona 2019 teo amin'ny efatra tapitrisa mahery ireo koa ny vato manan-kery. Raha ohatra ka fifidianana filoham-pirenena fotsiny, izany hoe ireo vondron'olona resantsika androandro eo mety manana herintsika tokoa ametraka tsy atao hoe didiny fa ny safidiny raha ohatra ka teo moa izany antso teo hoe firenena toy ny ahoana ny ampirantsika ho an'ny zanantsika fa mety tsika zanaka mihitsy mila manontany firenena toy ny ahoana no tediavintsika iainantsika raha ampitso dia velona hitodika amin'ny mamitiana amin'izay hoe ambetiny resaka teo ny fanabeazana. Vao resaka koa teo fa misy olona hoe isaina anatin'ilay mpifidianana mandaha izany hoe efa tsy afaka hifidy izy fa tsy azo adiny koa fa na olona anatin'ny lisitra ary tsy azo antoka ny andehana ny tsangana hanao an'izay latsabaty izay dia mety hoe any amin'ilay fanabeazana ve sa inona no izany zavatra afaka ataontsika mba hitondrana an'izay hoe olona sady voasoratra anatin'ny tanora sy vehivavy moa izany voasoratra anatin'ny lisitra no andeha koa an-datsabaty hitsangana rehefa tonga ny fotoana hanaovana an'izay. Ie, resaka fifidianana sika dia tsara marihana aloha fa tsy hoe ilay andro izay hanatanterahana ny fifidianana iny ihany no tsara jerena ihany koa. Miresaka sika hoe fidirana ao anatin'ilay fifidianana fa tsara jerentsika ihany koa hoe raha reny izany no atotanisany tanora sy ny vehivavy izay efa nisoratra anarany dia manahoana no mety ho isa ihany koa na statistika izay hoe fahazotoana sy faharisihana hirotsaka ihany koa amin'ny hofidiana. Tsara jerentsika ihany koa izay. Misy ihany koa andraikitra hafa afaka raisina tsinona ao anatin'izay hoe fifidianana izay mety hoe ny fandraisana anjara amina fanentanana ohatra, fandraisana anjara amina fanabeazana mahakasika amin'ny fifidianana, fandraisana anjara araka ilay niteneniko teo hoe mirotsaka hofidiana. Jerentsika ihany koa izay. Dia mifampitohy amin'ilay voaresaka teo moa hoe mahakasika ny fanabeazana maha-olom-pirenena dia tena isan'izay hoe vahaolana ahafahana mampitombo ny faharisihan'ny tanora sy ny vehivavy amin'ny fandraisana anjara maha-olom-pirenena izay. Ny fanabeazana maha-olom-pirenena mantsy dia ahafahana hoe mahatonga an'izay olom-pirenena tompon'andraikitra, olom-pirenena tompon-draharaha mahafantatra ny zony, mahafantatra ny andraikiny, manatanteraka ny andraikiny izay raisina eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny firenena izay. Dia izay fanabeazana maha-olom-pirenena izay, fanabeazana mahakasika ny fifidianana dia heverina fa tsy hoe rehefa tonga ihany ny vanim-potoana ny fifidianana vao tokony hirosonany amin'izay fa mandavan-taona mihitsy eny anivon'ny sekoly, eny anivon'ny fiarahamonina. Ny Liberté 32 manokana ohatra izao dia misehatra amin'ny fanabeazana maha-olom-pirenena ny ankizy, izany hoe teny mbola kely dia volena ao anatin'ny ankizy izay araka ny tenen'ny atlasy teo hoe fitiavana ny tanindrazana, satria fitiavana ny tanindrazana no anisany manosika anao andray andraikitra tsy hipetrapetraka fa anao hikatsaka izay tombontsoa iombonana ho an'ny tanindrazana izay. Dia ankoatran'izay ihany koa ilay fanabeazana maha-olom-pirenena fa anisan'ny zava-dehibe ihany koa dia ilay fampahafantarana ny serasera mahakasika ny fifidianana ohatra ny ahoana izany hoe betsaka neny tsy mahafantatra an'izany hoe rehefa inona no manao an'izany hoe fanavozana ny lisy fifidianana izany sy ny sisa, inona ny dingana arahana sy ny sisa, dia izany hoe eo ilay mipetraka ilay hoe mahazava-dehibe an'izay serasera izay. Ny efa voaresaka kely teo hoe mahakasika ny nomerika, efa sehatra fitaovana iray lehibe izany ny nomerika, ny teknôlôjia ahafahana mampita an'izay. Ny zava-misy fotsiny anefa dia izao hoe sika eto Madagasikara tena mbola vitsy no manana fahafahana misitraka an'izay nomerika izay. Ny ankabetsahan'ny mponina dia any amin'ny tontolo ambanivohitra na ny ataoko hoe ny herinaratra aza mbola tena manahirana, izany hoe eo tsika no mijery an'izay hoe inona no karazana serasera fampahafantarana ny olona mahakasika an'izay fifidianana izay tena mahomby ohatra. Eo koa ohatra ny
mahakasika ny hainao manjery Liberty Toronto ohatra zao dia manao an'izay fanabeazana amin'ny alalan'ny hainao manjery izay satria izay koa anisan'ny tena hoe mbola fitaovana tena mbola be mpampiasa raha eto Madagasikara hoe hanovozana an'izay fahalalana vaovao mahakasika ny fifidianan'izay. Vololona ny ohatran'ny eny ary araka voalazany antso mamitiana teo dia tsy miala amin'izay ihany koa fa tena hoe ny fanabeazana ny tena hoe andry iankina ny zavatra rehetra mihitsy angambany eto amin'ny firenena. Dia ho an'ny safidy manokana zao vao tsy ela fa vao tamin'ny zoma teo no nanao fanavaozana ny paikady tserasera paikady mpanabeazana sy serasera amin'ny resaka ao anatin'ny sehatry ny fifidianana zany. Navaozana araky ny zava-misy iainantsika amin'izao fotoana izao zany hoe ohatry ny ahoana indray mety fomba fiasa ampandraisana anjara bebe kokoa ny tanora sy ny vehivavy ao anatin'ny sehatra fifidianana. Dia ao anatin'izany aloha raha ho an'olom-pirenena tsotra ny andeha soratra anarana sy andeha hifidy indrindraindrindra fa ao anatin'ny observatoire nazo ihany koa nefa dia ny fikambanana tsirairay mihitsy zany no tena omena sy amafisina ny fahaiza-manaony ahaizany mahay manabe zany ho amin'ny mpiara-belona aminy sy ho an'ny tanora sy ny vehivavy. Ary tsy adino ihany koa ny olona manana fahasembanana hoe ahoana zany ny hevitra na ny fika hoe ahafahan'izy ireo zany hoe miditra lalindalina kokoa dia ka ho tsapany zany hoe misy dikany sy hoe tena zava-dehibe ny tena fandraisany anjara zany. Any mantsy ny tena mety hoe tena mbola tsy voafehan'ny tanora hoe tena ilaina mihitsy ny ve le fandraisany zareo andraikitra tsy tsapany mihitsy zany izay. Dia tena hoe miopana be da be amin'izay zany ny zavatra ho atao fomba fiasa indrindraindrindra satria fantatsika ihany fa samy hafa ny fomba entina anentanana raha tanora hafa ihany koa raha ohatra ka hoe ny vehivavy inona ny tena manaitra andry zareo zany raha mba hoe tena hirotsaka tokoa izy zany na hifidy io na andray andraikitra io ny andraikitra be da be ny azo atao afaka manentana afaka manabe afaka manara-maso indrindraindrindra zany aloha satria izay moa ny antom-pisiany sampananara-mason'ny fifidianana safidy. Dia betsaka zany ny andraikitra tena tokony ho raisina ho an'ny tanora sy ho an'ny vehivavy raha tiatsika zany hoe ho tsaratsara kokoa ny fiainana ho avy. Eka maro raha niboaka teo zay ary ataoko angamba hoe voalazany zareo avokoa ny vololona sy ando ary mamitiana izay tokony ambara rehetra ary amafisiko ihany hoe isika tanora sy ny vehivavy dia tokony tsy hijanona fotsiny ihany hoe ho mpifidy hoe hirotsaka ao anatin'izay hoe hijanona eo amin'ny mpifidy fa afaka ihany koa ohatra tsika hoe mandray andraikitra mihitsy mirotsaka antsehatra ao anatin'ny fikarakarana ilay fifidianana ohatra azo atao ngamba iando ny miditra hoe membre de bureau de vote mihitsy ny tanora ohatra hoe tena akaiky izy satria manko ny tanora mbola tena madio saina madio fo mbola madio fo sy madio saina tanora mety sarotsarotra kokoa ny ilalaovana azy amin'izay fotoana izay hoe tena mandray andraikitra izy miditra ao anatiny hoe fikarakarana antsehatra n'ilay fifidianana mihitsy. Dia akoatran'izay eo amin'ilay lafiny fanabeazana tiako amafisina kely ihany satria za moa eny amin'ny tanàna misy anahy dia mifanerasera amina tanora maro miresadresaka izay koa mivarotra dia eo alohan'ny tsenanay eo misy tanora amin'ny débat foana isakariva ary tena débat politika sy économique mihitsy gaga ny tenako hoe mbo maro avao ka hony tanora liana amin'ny raha zao eo tena maro ary tena mifanakalo hevitra ireo à 100%. Ka nanontany andreo aho nisy fotoa lisa anao tena miady hevitra misy hevitra mivoaka nareo vao efa nisoratra anarana talaty lisy mpifidianana nareo vao zao vonina hividy to dia namaly zareo raha veriko eto inona gesy nidizanay amin'izany fa zany zavatra ho ny eo ihany ny eo nomaly ihany ny anjoany sy rapitso inona ny azonay atao amin'izany dia mba nanentana kely koa nanao fanentanana zalahy ngamba hitany ONG tolotsoa ny fanentanana ataoko tam'tambazotra iny hoe ndao tsika hisoratra anarana amin'ny lisy mpifidianana dia ndao tsika tsy hijanona eo fotsiny fa hifidy dia ozy indray ry zareo nantso misy régime kely ve amin'izany
zay foana donc zany hoe le tanora zany fahitako azy mialatsiny raha somary ifangaro kely ny fomba fitenikena sahala amin'ny hoe efa tratrana sanatrian'izany hoe dopage amin'le système de propagande izay ataony mpandray anjara le olona hofidina amin'le fifidianana lasa miandry tolotolotra foana izy misy régime avia zany misy t-shirt avia zany izy en spectacle misy artiste avia zany efa amin'io andeha anao fanentanana zareo ifidy hoe misy régime avia zany mahazo anazy donc zany mifototra ary ataoko hoe fitaovam-piadiana hiatrehantsika amin'ny fiainana fanabeazana io any amafiso ny fanabeazana amin'ny alalany ohatra radio fotsiny ohatra raha hoe any ambanivohitra zany misy ny radio solaire barinjaka radio barinjaka aminay baka antimo agny moa zay manan'io aby gn'olo aby alefaso radio ohatsy hoe isaky ny am'roambirombyfolo atoandro iny ohatra mba asina fanabeazana maolo-pirenena kely misy éducation kely mipasy eo ataoko angamba fefanisy zany tamin'ny androny ireo ray aman-dreny teo aloha nisy fandeharana atao amin'ny RNM hoe zay nitaritiny rasoa bakobako hoe éducation citoyenne dia zany hoe le tanora zany tokony tsy hijanona fotsiny amin'le matière ampianarina any ampianarina ihany hoe tia matematika tia fizika tia ny SVT fa tokony hoe hiditra amin'io hoe éducation citoyenne io mila fatany hoe inona mazava-dehibe azy eto amin'ny firenena mila tsapany hoe ilany tanjanaka izy ary izy no amaritra no aviny ty fireneny ity dia tiako tsindrina koa ngamba ao anatin'izay eo amin'le tolotra ara-politika arosin'le mirotsaka ho fidiana mihitsy koa matetika no mahatonga an'le tanora miteny hoe ny eo ihany ny eo no maly ihany nandroany ary manahy zay hoe nio androany io ihany koa no rampitso dia le tolotra ara-politika mihitsy angamba ny hitako hoe tsy mamaly ilay etaetan'le majorité an'ny électeur tsy mamaly ny etaetany satria ny tanora zao ohatra mety hoe manana vision lavitra izy hoe raha ifidy an'ity olona ty tokoa moa zany zay anahoana ny afaka 20 taona 30 taona hiala amin'izao situation nay zao hoe zay sa vao may hiampira noho izao ny toerana misy anay amin'izany fotoana zany dia eo zany mila se projeter kokoa makany amina offre conjoncturelle zany hoe mila tsy mijano eo amin'ny offre conjoncturelle azafadoko ny pirotsaka ho fidiana fa tena mila hoe mandefa vision lavitra ho an'le tanora mba ampavitrika azy ampiakatra ny tany fandraisana anjara amin'ny fifidianana mba hanarenana ny tanjanaka dia zay zany mifototra an'io ry ava-malala hoe aleo le fanabeazana manaitra nareo tompona ndraikitra anabo ao nareo andapa ao amafisinareo fanabeaza io avao ty lakile io avao ty secret tsisy hafa misaotsy ia hita zany tanatin'izay fa ilaina aloha ny fampahafantarana ny fahalalana no entinao mihetsika anatin'ny sehatra politika sy ny seham-pirenena misy koa fanabeazana afaka atao manoloana an'izay tsy ny any an-tsekoly ihany fa isika samysika na samy tanora raha afaka misehatra amin'izay dia ny fandraisana anjara tsy hoe mandeha mifidy ihany na mafisina izy teo afaka manao fanaramaso afaka ianao mihitsy no mirotsaka mikarakara betsaka zany le endrim-pandraisana anjara misokatra amintsika tanora ny amin'izay dia nama niverina tao amin'ny azafady rahalatsy mimpa apiky kely le fandraisana anjara teo misoratra anarana anaty lisy mpifidianana mety hoe hikarakara fa manina koa moa tanorany tsy hoe hifidy koa izy koa le hofidiana mirotsaka hofidiana koa ohatra ny tanora tena hoe miditra kokoa makany amin'ny hoe acteur zany izy fa tsy mijanona mpitazana fotsiny avy aty ivelany spectateur dia zay afaka mirotsaka koa rehefa ohatra communal na députation moa zany mariana moa ny amin'izay fa araiky amby 20 taona no salatona farafamba mandrindra zany raha ilatsaka ho fidiana indrindrindrindra amin'ny solomam-bahoaka ohatra na ny be ny tanàna iando ie malahelo amin'nylaza amintsika fa marina loatra le voalazany zareo dia ohatra izy nareo hoe inona ny mampalahelo amin'izany ka rehefa ny zavatra ny misy hoe loatra marina loatra manahirana zay mihitsy le mampalahelo amin'le izy satria misy resaka tolotra teo tolotra politika satria aoka tsy ho adino rehefa miresaka fifidianana tsy andeha hifanamamo eto akorina andeha hifandrebireby eto fa raha vao fifidianana ny resaka
dia tsy maintsy politika. Ary rehefa miresaka politika, ity zany tena mba hifampizarana amintsika mihitsy. Dia mila esorintsika ao anatin'ny fomba fisainantsika fa rehefa miresaka politika tsika dia tsy fangoronan-karena akory. Misy sehatra hafa natao angoronan-karena, fa ny resaka politika tena asa fanasoavana fiarahamonina. Dia eo ny famporosiana, eo ny fampisintomana hoe andao. Tsy le andao an'ilay mpanao politika anankiray sy le atoko politika anankiray ndresana eto, fa le hoe andao hiara-entana, hiantsehatra amin'ny resaka politika. Nisy fanontaniana napetraka tsy mihipa teo dia tsy novaliako mihitsy fa ozy aho hoe alolo tsy valiako. Fa nalefako lavalava mihitsy le resaka fampidirana, fefa nivaliany namana ihany ny ampahany dia hovaliako le izy. Hoe fa rehefa fifidianana tokoa moa ry anto dia iza daholo le mpisehatra. Dia ny ato anatin'ny efitrano aloha mpisehatra avokoa. Ny olom-pirenena. Niza zany. Raha vao mahafeno an'ilay fepetra hoe 7 taona miakatra ka manana kara-panondro ary ao anatin'ny lisitry ny mpifidy dia mpisehatra avokoa. Ny mahatsikaiky zany misy olona tsy miditra ao anatin'ny lisitry ny mpifidy mihitsy, izay zony tanteraka zany, tsy azontsika hoe ho saziana izy rehefa tsy miditra ao. Eto amintsika ny raha mahakasika ny fifidianana mbola tsy antery, fa mbola mijanona ho zo sy adidy, fa tsy hoe tsy maintsy atao. Rehefa tsy maintsy mantsio dia miafara amina sazy raha vao tsy atao. Eto amintsika zany mbola tsy tonga amin'izany tsika, dia be dia be ny olona manana zo iteny hoe za tsy anao, fa ny senia dia manentana ny olona hoe ianao ange manana zo anao e. Ny anaoany samy manana ny anaoany. Fa raha te ahomby isika dia tsy manana afa-tsy safidy anankiroa, na isika manao na isika manao. Raha vao nanaovana isika dia tsy mahomby. Fa raha te hanomby tsika, raha te ahomby zany dia tsy maintsy izay anankiroa izay ny safidy. Na ianao manao na ianao manao, dia misafidy amin'izay roa izay ianao. Ary rehefa manao dia manao tsara. Fa rehefa tsy hanao tsara dia aloha miala, aloha tsy manao. Dia anjarantsika ary zany no mametraka hoe inona ny atao. Fa misy sehatra be dia be azo iseharana rehefa resam-pifidianana. Ohatra hoe hampalala vaovao ianao, ny media zany manana toerany amin'ny resam-pifidianana. Ohatra hoe any anatin'ny firaisamonim-pirenena ianao no hiantsehatra. Io le boriboriana tsotra be amin'ny hoe OSC, Organisation de la Société Civile. Any ianao zany no misehatra. Ohatra hoe any anatina parti politika mihitsy, inona no misakana anao tsy hanao politika, fa nga ratsy ny manao politika. Anjaranao fotsiny no misafidy. Hoe idéologie politika manahoana no andehanako. Fa misy olona mandeha manao politika dia rehefa miteny hoe tsy mety ange zany pratika anareo zany, sy mangina le tsy fa andronay zao ka izy ange tsy resaka hoe andron'izy fa le pratika politika. Eo zany ianao mila mametraka safidy tsara raha andeha ho any anatina parti politika, hoe parti politika manahoana ny metimety amin'ny lalan-tsaiko. Ny malaza moa zany zao dia ny akavanana sy ny akavia dia mila fehezana zay hoe rehefa akavanana dia manahoana. Raha fitiniko amin'ny akapobeny fotsiny mety misy mahafelavitra n'izany noho izato, fa fitiniko amin'ny akapobeny fotsiny hoe rehefa akavanana dia manana lalan-tsaina hoe ny toe-karena no misarika ny sosialy, fa rehefa akavia dia ny mifamadika amin'izay sosialy no misarika ny toe-karena. Na afaka misababaka eo ianao dia lazainao hoe centriste, tandremy fotsiny sosamaka, dia mipetrapetraka eo ampovoany eo fa tsy maka ny toerana tokony hipetrahana. Any anatina parti politika any ianao zany mampandany an'izay mpirotsaka hofidiana. Averiko ihany fa tenindreny androany, mpirotsaka hofidiana fa tsy mpilatsaka hofidiana. Aloha hilatsaka izay te hilatsaka, fa mirotsaka no izy. Rehefa misy mirotsaka hofidiana afaka mampandany azy ianao any anatina toko politika. Dia nisy fanentanana teo, ary fa maninona ny tsenao mihitsy no mirotsaka, dia mba ianao no mampandany ny tenanao sy lanin'ny hafa. Leadership and membership.
tsika mahafantatra azy fa tsy hitariko lavitra. Misy ny mpisehatra hafa toy ny hoe mpiara-miombonantoka, PTF ozy ny fitenin'ny olona. Tandremo tsara rehefa miteny PTF, partenaire technique et financier. Be dia be ny mieritreritra fa rehefa PTF dia vazaha. Ny avy any velany, ny mpampanjana bola. Izay ny dikany hoe bailleur de fonds, fa tsy mpamatsy vola zany, sao dia amidin'ny olona amin'izany tsika dia lafo am-pitsanganana eo, mpampanjana bola. Tsy hoe bogosy be anao na tsara tarehy be dia omena vola fa misy kajy be dia be ao fa tandremo sao dia lafo amin'izany. Tsy ireny ihany, raha ireny dia PF fotsiny. Fa na ny gouvernement raha ny exécutif mbola PF koa, partenaire financier koa, fa tsy planning familial akory samy manana PF. Fa misy PT, partenaire technique eo. Zay dia PTF. Be ny PTF eto Madagasikara. Fa rehefa tsy trandrahantsika dia zakahoana antsika zany. Dia mila mahay mitrandraka ny angovo rehetra sy ny otrik'arena rehetra tsika zany ao anatin'ilay raharaha. Fa rehefa tsy voatrandrakantsika dia tonga amin'ilay teny hoe te hanao aminy eo dia aza mitaraina. Fa na ianao manao, na ianao manao, raha te hanana fahombiazana. Fa na iza irotsahanao amin'ireo dia mila hoe olom-pirenena aloha ianao. Na hifidy ianao na hofidiana, na hizara ny traikefanao ianao maha-partenaire teknika anao, na ny anatin'ny raharaha fikirakirana fampalalam-baovao ianao, na ny anatina atoko politika ianao, na ny anatina firaisamonim-pirenenao sy ny sisa, dia aoka tsy ho adino mihitsy. Fa tsy maintsy hoe olom-pirenena aloha ianao. Dia raha miresaka olom-pirenena tsika izany dia tonga dia mahafoaka an'izy iray manontolo. Na tanora io, na vehivavy io, na lehilahy io, na antitra io. Mbola ataoko fampidirana foana zany satria rehefa tena hizara amintsika an'ilay tena hevitra dia ho bangoko amina hoe olom-pirenena fotsiny resaka dia efa azontsika iray manontolo hoe ao anatin'ireny olom-pirenena ny rehetrarehetra. Ao no samy miantsehatra amin'izay tiany antseharana amin'ny resam-pifidianana. Dia hoy izy nareo ary toa ohatran'ny tsy tonononareo mihitsy izany ny seny. Nefa mpiantsehatra ihany koa, teneniny namako teo hoe mikarakara ny fifidianana. Azo atao ve ny miditra ho mpikambany birao-pifidianana. Eo zany ilay bureau-pifidianana tsy bureau de vote. Rehefa bureau de vote izy dia les localités. Aiza ny trano, aiza ilay toerana. Ao fa rehefa ilay olombelona tsy antony mamorona an'izany fa ny lalàna ny mila vakitsika. Bureau électoral ny fiteny. Ao aloha mifanaraka tsara amin'ny voambolana ampiasaina fa sao dia hoe mpikambana membre du bureau de vote. Tsy izay intsony ny fiteny fa membre du bureau électoral. Dia tena angatahana sy hifanentanana mihitsy ny hoe raha ny tanora amin'izao taona izao no tonga dia efa mandray andraikitra sahady amin'ny tandrify azy. Afaka mamboatra vozon'akanjo daholo tsika, afaka 10 taona. Hoe izao ny firenena napetrakay. Fa rehefa tsy handray andraikitra tsika, rehefa tsy hantsehatra tsika, dia afaka matoky sika. Mila mividy satroka aingana dia miondrikondrika daholo rehefa mandeha. Afaka 10 taona. Sady mananjo menatra raha teo moa. Dia afaka manao menatra tsara, afaka 10 taona. Ny tiana hiaviana zany dia hoe tena mila mandray andraikitra ary mila miantsehatra dia n'izao isika. Ny olana trehan'ny seni zao apahany zaraika eo amintsika. Nalaza be ilay toerana hoe Antsakabary. Misy efa nahita an'ilay toerana hoe Antsakabary ve? Akoatrany amin'ny télé resaka von'olona na palaza azy tamin'izany fotoana izany fa tsy tsehivina fa mampalahelo. Fa raha mandeha any Antsakabary ianao ka andro maromaro vao tonga any anankiray zany resaka enclavement, éloignement, lavitra ny toerana. Fa ny anankiray faharoa mila olona vitsivitsy atao mpikambany bureau-pifidianana na bureau électoral. Fa nahitady olona atao chef de fokotany, olona anankiray ary.
satria mila olona mahay manoratra sy manao sonivo atao chef de fokontany a tsy ohatrany atao Tananarivo ka hoe ifandrotehana ny olona te azo an'ilay toerana fa any a ifandrotehana ny ifampitadiavana ny olona mahafehy zany fepetra zany mahafenao zany fepetra zany ho apetraka eo amin'ilay toerana. Ny ray aman-dreny zany betsaka ny tsy nianatra, ny tanora no misy mianatra fa ny tanora tsy te handray andraikitra no ny antony mety ho vitsy na maro fa sationany fotsiny hoe tsy te handray andraikitra ilay tanora satria tsy antsaka-bary rery fa be dia be ny ambanivohitra misy an'izany. Satria mbola mipetraka amin'ny tontolo-mpiarahamonitsika ilay hoe ny sanjo tsy mihoatra akondro. Azonareo ve zany fomba fitenenana zany? Ny sanjo tsy mihoatra akondro. Ny zanaka tsy mahazo misongona ray aman-dreny. Kolotsaina, toe-tsaina mila koloina zany. Ahoana ny atao ary mba hahafahan'ny tanora miantsehatra. Dia tsisy afa-tsy efa niteneny namana teo izay ny ataoko hoe malahelo milaza amintsika hoe marina ilay voalaza rehetra teo, marina loatra, serasera. Teneny namana teo hoe serasera. Raha te haombitsika dia mila manamafy serasera. Ny serasera tsy ny resaka atao ihany a, fa indrindrindrindra koa ny fihetsika. Rehefa miresaka hoe ianto tia manaja olona, ngany miarahaba sy misaotra sy manao veloma ihany no atao hoe miarahaba olona, manaja olona. Fa ny fihetsika anto ve mba manaja olona? Na io maso mijery io ve mba manaja olona? Na ny fomba fiakanjo ve manaja olona? Ohatra fotsiny, ao anatin'ny kolotsaina mety tokony fanabeazana daholo zany. Ao anatin'ny serasera zany. Ny serasera tsy handresaka na hambava ihany, fa ny tsy hambava indrindrindrindra. Mety hiteny hoe ampihetsika dia mety tsy ho fihetsika ihany ka. Dia aleo atao hoe tsy hambava, non verbal, indrindrindrindra. Mila manao serasera mafy be zany isika. Ho antsika izay nianatra indrindrindrindra, ataoko hoe nianatra moa zany ilay nandray stylo ohatra anay, na ohatra antsika, ohatra anareo, fa tsy voatery hoe mahazo diplôma. Fa indraindray koa ny diplôma indraindray tsy mendrika an'ilay olona omena azy akory. Izany koa mbola tantara hafa. Zaho manana diplôma avy atsy amin'ny université ohatr'izao, nefa ka izy ity faux. Mbola tantara hafa koa zany. Fa eo zany ilay hoe fampandraisana anjaran'ny tanora, izay moa zany ilay loha hevitry ny dinidinika hifanaovana eto, dia tena pahatsorana mihitsy no hoe ninninona afatra hifampizarana amin'ny tanora hatrany hatrany amin'izay toerana nandalovana na mbola tsy tao anatin'ny seniara. Ninninona ho ataontsika ny fahalalana sy ny fahaizana dia any amin'ny ray aman-dreny. Zany tsy azo idikevitra. Fa ninninona koa ataon'ny ray aman-dreny ny angovo sy ny hery dia aty amintsika tanora. Ahoana ny ahafahana mampiaraka an'ireo mba hahafahantsika mahomby aingakaingana. Dia tonga dia efa zaraiko avy hatrany zany, toetra sy fihetsika, toetra mampietsika tokony iainana. Inona ny dikany hoe humilité? Fanetretena. Zay. Raha vao voafehintsika izay amin'ny fomba fiarahantsika manolona, na izy io na izy, afaka matoky isika fa na tsy ahomby 100 isan-jato ara mahomby mihoatra ny 500 isan-jato. Amin'ny fomba fiseraserana, indrindrindrindra amin'ny tontolo ambanivohitra. Satria indraindray tsika laim-panahy hoe nandalo fianarana, manana ny angovo sy ny hery dia hivantravatra. Fa izay teboka anankiray izay fotsiny zany ampiaro anie dia ho hitanareo fa hanampy anareo amin'ny toetra mampietsika. Anisan'ny zavatra tokony ny fanabeazana sy nanabeazana sy ny beazana izany. Saingy indrisy fa efa fotsiny volo vao tonga saina hoe tokony resahana zany. Dia mba zaraiko ilay izy satria mba misy sehatra androany zany afaka hizarana azy. Ka fifidianana sy politika, fandraisan'ny tanora anjara ao anatin'ny fifidianana sy politika,
tena rehefa tsy manao ianareo dia anaovan'ny olona. Eto aho zany tsy miteny hoe isika ntsony fa ataoko hoe ianareo amin'izay. Rehefa tsy manao ianareo dia anaovan'ny olona. Misy mibitsibitsy etỳ aloha teo hoe anaovanay. Zay izy teo? Tsy maninona izany. Misy fotoana ianao anaovana fa mila miady ianao mba ianao indray ny manao. Dia anjarantsika ary izany ny safidy. Misaotra. Eny ary. Alohan'ny ngamba ny idirantsika amin'ny fanontanian'ny mpanatrika, mety hanao fidonana farantsika amin'ny fean'izay rehetra izay. Satria voalaza teo izany fa mihoatra ny atao hoe sosiadidy ilay fifidianana rehefa tena zoina satria averina hoe fahefana. Fahefanana raha antsika olom-pirenena ilay izy hanapaka sy handidy no mazotra nyity firenentsika ity. Ary eo ihany ilay ezaka serasera izay tsy afaka iodivirana izany na tontolo andrenivohitra na ambanivohitra na anabaka na mivantana. Ilana hatrany ny fanetretena sy ny fifanajana. Io moa ilay tenenina hoe raha mihevitra ny tenako manan-danja dia tokony heveriko manan-danja koa ny hafa fa izay zavatra saron-javatra ankoatran'izay manahirana satria mety hoe ianao manetry tena be loatra dia manambony ny hafa na manambony tena be loatra dia manetry ny hafa. Fa hoe jerena izay OKNS moa fiantsoana an'izy zany hoe plus. Samy manana lanjany dia sina ny afatra mety hoe ampitantsika farany dia hosikafana amintsika manatrika eto ny fanontaniana avy eo. Ie, voalaza matetika teo hoe tsy ampy ny fandraisana andraikitry ny tanora, tsy mandray andraikitra ny tanora, fa aleo resahantsika ihany koa hoe misy ireo tanora izay tena mandray andraikitra. Misy ireo tanora izay tena manao, sanatria hoe reto tanora izay tonga eto amintsika eto lasa voafendrofendro hoe izay ve izany dia tsy manao ninina mihitsy fa tena misy ireo izay manao. Raha ho an'ny Liberté 32 manokana ohatra izao ny firotsahana amin'ny fanaramaso ny fifidianana dia tena hoe pirotsaka tsitrapo. Izany hoe tsy mandray tambi-karama fa tena mino fa ny firotsahana izay ataony dia tena hitondra fiovana eo anivo ny fiarahamonina ary tena misy ako ny mino an'ilay zavatra ataony izany. Dia hevitra anankiray ihany koa izany hoe fampahafantarana an'izay hetsika efa ataon'ny tanora izay ahafahana misarika an'ireo tanora hafa izay mety hoe mbola tsy ao anatin'izay fandraisana andraikitra izay. Dia farany mahakasika an'ilay resahan'ny Tsimipa teo hoe zo adidy ny fifidianana no mandeha mifidy. Fa indrindra ihany koa fahefana araka ny tenen'ny Tsimipa izay hoe ianao afaka manova zavatra, maneho hevitra amin'ny alalan'ny fifidianana. Afaka manova izany ianao ny tantara ny firenenao amin'ny alalan'ny fandatsahana ho vato, amin'ny alalan'ny andraikitra izay raisinao manodidina an'izay fifidianana izay. Efa voaresaka teo hoe inona avy no afaka atao angamba tsy hiverenana intsony fa ny fanentanana farany dia izay hoe andao raiso ny andraikitra ao anatin'izay fiomanana be dia be ny vanim-potoana fifidianana moa izany dia tsy hoe ilay andro iny ihany fa mialoha mandritra sy ao aoriana ny fifidianana izany hoe tenyizao dia misoratra anarana ao anatin'izay lisitry ny mpifidy izay. Eo ihany koa no manaraka sy mamakafaka ny vaovao mahakasika ny fifidianana sy ny fifidianana tena mangarahara. Dia ny farany ihany koa dia mamakafaka an'ireo izay fa mihevitra sahady ny hirotsaka ao anatin'izay hoe hofidiana izay. Dia hiteny azy izany hoe efa be da be ilay ny tenenina fa raha banko tokana dia hoe andao tena atao hoe adidy ilay mifidy. Tsy apetraka intsony izany efa fantatra fa zo, efa fantatra fa andraikitra. Fa andao atao hoe adidy mihitsy ilay izy mba tsy ho tsara ny tantarantsika izany ao aoriana. Dia ho anay manokana ao anatin'ny safidy dia mba efa nametraka mihitsy izany maridrefy amin'ilay fampandraisana anjara manokana ny tanora sy ny vehivavy izany. Dia raha teo aloha izay tamin'ny fanaraha-mason'ny fifidianana dia tany amin'ny 12 isan-jato tany ny mpandray anjara tanora. Dia amin'ity kosa nefa izany efa mba mihevitra ihany satria ireo foana hatreto no mbola hoe lehibe izany ao anatin'ny mpisehatra ny tanora sy ny vehivavy.
eritreretina ho tonga hatrany amin'ny 520 isanjato any zany a ny tanora andray anjara ao anatin'ny sampana fanaraha-mason'ny safidy. Raha ny vehivavy indray dia ny Atsasa-Manila no eritreretina raha 720 isanjato izy a tamin'ny fotoam-pifidianana 24 teo. Dia any amin'ny paikady zany a no tena efa hoe andaniana fotoana lehibe tia mpanomboana zany a anserana amin'ny dingana rehetrarehetra ao anatin'ny fifidianana, dia tena efa miezaka hoe ohatry ny ahoana no tena fandresen'dahatra mety ho amin'ny tanora sy hoe mety ho amin'ny vehivavy mba handraisandry zareo andraikitra bebe kokoa zany. Fa ny tanjona zany a dia tena hoe ny andresy lahatra andry zareo amin'ny fandraisan'ny andraikitra zany a dia mba hitarika fiovana fihetsika sy fomba mampanao araka ny voalaza teo iny a mba handraisany a safidy. Dia eo amin'ilay safidy nefa no mila marina kely fa safidy voahevitra amin'ny hoe ahoana amin'ny fomba ampiheverana amin'zareo amin'ny fomba ny tanora zany hoe mefa tena mila domina mihitsy zany ny tanora raha ny fahitana azy zany amin'izao, fa tsy avela hoe mangingina amin'izao sy hoe moramora mijanona amin'izao fotsiny, fa tena efa mila hevitra tena hoe mafimafy ihany koa ho fandresen'dahatra azy. Karolahy, mankasitraka anareo namako ny andain'izay fanehoan-kevitsy bevata zay ary mino fa ho voaramby ny tanora maro amintsika eto, satria ny akamaroan'olo hitako manatrika atsika eto zao dia tanora aby. Mino aho fa voarainareo tsara angamba zay havatra avy aty amin'ny zokinareo zay hoe sy anabavinareo zay eto hoe maro ny raha azo atao amin'ny raharaham-pirenena aty, maro ny sehatra afaka irotsaha amin'izao fikarakarana fifidiana zao, fa tsy voatery ho mpifidy avao. Donc ho famaranako ty ahy vasa dia hoe araka ny tenin'ny ando teo hoe na ianao manao na nanaovana. Zao manoro hevitra anareo aza manaiky nanaovana zany, manaova dia misaotsy manaova ary aza misalasala, mijoroa, mifoaza. Taninao ty Madagasikara iha ro fototry andehanany tohiro sy magnaloha na hiemitsy magnafara. Tadidio zay ry tanora namako ary hofarano kely angamba amin'ny fomba fiteniko isaky ny afatra ho apetrako any tanora isaky ny mba misy sehatra kely toy izao, sehatra bevata toy izao azafady tsy mifa bevata toy sady tsy hita matetika ane. Manararotsy kely aho metsaky afatsy kelikely toy hoe mialatsiny fa miteny vahiny le izy a. Nous, les jeunes, sommes les partenaires incontournables et les piliers indispensables pour le développement de ce pays. Alors, réveillons-nous, passons à l'acte et soyons tenaces et convaincus à réécrire l'histoire et changer le destin de ce pays. Donc, zany tsika tanora ndao hifoa, mifoaza sokafo masonareo bevata io. Atao ino avao na nomezan-janahary an'io, atao ino avao le hery voajanahary ao aminareo, le force anareo ao namian-janahary. Avela eo fotsiny ve sa hoentinare amin'ny taxi be fotsiny any andanitsika ny force atsika sy rehetrarehetra sa lanina amin'ina le hery zany. Andao ho capitalisevantsika le atout naturel nomen'Andriamanitra tsika hery, nomen'Andriamanitra tsika intelligence saina. Ary zao mino fa ny intelligence tsika tanora mbo pura, tena hoe mbola ao amin'ny fotoanany tsara irosoana zao sy andraisana tanana no avy ny firenena. Ka ataoko angamba hoe tombo mibevata ty fiaonana androany sy fifampizarana ty, satria zao dia fa réseautage. Ary mino aho fa tsika iabiaby lafa miala eto amin'ny communauté tsika na amin'ny tokantranontsika samba anday tache d'huile kely ho an'ny fanarenana ny firenena sy ho an'ny fandraisana anjara. Dia mino aho fa nona daholy, iza nona?
mino koa fa valabalaky avy frère zao fa valabalaky hanao fanentanana kely ho anareo tiay moa zany misy teny filazako mahazatra zay fa mpanaranaraka amin'ny tambazotra tserasera dia efa maraka azy hoe hiranga io zany teny avy any amin'ny faritra atsimo nositsika mila fantatsika ihany koa milaza hoe handroso hazava hamirapiratra hangatsakatsaka hionjo zany hoe hiakatra raha izao miteny hoe hiranga dia nareo mamaly hoe gasikara dia raha zao miteny hoe iza ny ampiranga azy dia mamaly nareo izaho satria iza ny andrasanareo ampiranga nyity PTF saia mamerina hoe hiranga nareo mamaly gasikara hiranga ia ty ampiranga azy hiranga engany mba ho tanteraka tokoa anay zany amen engany mba tsy ho fiteny tsony le hoe inona le filazanao azy inona kino idirako engany mba tsy ho teny any ambavatsika tanora itsony zay amen marina loatra tena tsy ay marina mihitsy esoriko le loatra hoe teny amarana anazy a dia ao anatina fanentanana trano inona no azo ataovy betsaka no azo ataovy ohatra hoe manara-baovao satria ifampizarana amintsika tsy ny vaovao ray manontolo tsy ny atotan-kevitra ray manontolo a no zaraina eo anivony seny ndray miaraka ny tenako no mitarika ny sous-commission communication ao anatin'ny seni dia anisan'ny zavatra napetraka mihitsy ny hoe tsy ny information ray manontolo no zaraina ndray miaraka fa alefa tsy kelikely arakaraka ny hoe inona no atao inona ny dingana noho izany inona ny resahana dia eto izany zaraka eo amintsika akapobeny fotsiny aloha hoe amin'ny fahafolony volana jona no tapitra tanteraka tsisy nininona tsony atao a mahakasika ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy iny efa enontsika fa vaovao ifandrasaina iny fa zay zao tsy mbola nyteny mihitsy hoe ovina ny famaranana vonjimaika raha tsy voandroany ano nresaka an'izay tamintsika teo satria raha voatenenitsika hoe examen amin'ny latsinainy dia lahady vao mianatra zay moa le hoe théorème de la dernière minute ny akamaroany fa mety tsy isika ato anatin'ny efitrano a fa tsy maninona zaraina zany a amin'ny fahafolony volana aprily no ataony famaranana vonjimaika arrêtage provisoire ny liste d'électeurs liste d'électeurs zany a eny anivon'ny district a misy 720 izy a dia eny ny faranana ny registre électoral national anankiray ihany fa tsy 720 a ao alaroby ny faranana ny liste électoral arakaraka ny isan'ny birao mpifidianana tamina toerana anankiray a teto ny zaran'izay zavatra dia mampisavorovoro saim-bahoaka hono dia izy tsy mampisavorovoro saim-bahoaka ka milaza ny marina mety manafitoana tsy maninona fa milaza ny marina dia tsara zany ny afantarantsika an'izay hoe amin'ny fahafolony volana aprily a no hanao famaranana vonjimaika ao arinan'io a inona moa ny antony hanaovana an'ilay famaranana vonjimaika vita ny famaranana vonjimaika an'ilay lisitra dia entanina ny olona rehetrarehetra mba hijery ny mombamomba azy ao anatin'ilay lisitry ny mpifidy André Malazaray andon'ny aina ty diso a tsy ando André Malazaray fa andon'ny aina André Malazaray fa tsy maninona fa tsona hoe ando dia io zany misoratra eo raha ohatra ka deux prénoms dia tsy maninona fa marina io fa un seul prénom le izy fa tsy lasa abrégé inona ny tiako tenenina hoe raha André Malazaray andon'ny aina zany ny anarana dia ho amarinitra eo anatin'ny lisitra hoe zay tokoa ve ny ao so dia lasa André Malazareny
ohatra nisy mpampianatra any anontany azy eo fa manina hono André Malazare fa tsy André Malazare ny zany anontany io dada Sineny fa tsy haiko so dia tsy andony aina fa andony irina satria rehefa manoratra tsika ao anatin'ilay fiche de recensement dia amina sora-baventy majuscule ka indraindray le a tsy matsokotsoko ny lohany fa boribory le lohany ery ambony zany dia mifangaro amin'ny r lasa andony aina lasa andony irina ohatra mila marinina zany a raisiko amiko le izy fa tsy za ihany na isika ato anatin'ny efitrano fa mety misy olona ho tratran'izany ao arinan'io fahafolony volana aprily io zany a no anaovana an'izay dia misy fepotona zay rehefa hita fa tena tsy nandeha amin'ny loniny mihitsy le nanaovana anao afaka mitaraina ianao rehefa natao andony rina zany le andony aina dia mitaraina zany le andony aina fomba ray zay dia ahitsy fa tsy afa-po andony aina dia mitory mihitsy tsy mijanona amina fitarainana fa miditra amina fitoriana any amina fitsarana ambaratonga voalohany ary mampigady io raharaha io a ary mahavoalamandy zany hoe azahoana onitra so dia mba misy te azo onitra dia zaraiko aminareo afaka toriana ny seni nandray mantsy ny tompona andraikitry ny seni any amin'ny ratsamangaka isan'ambaratonga any a alay-panahy anaonao foana na tsy miasa saina na ny efa nisy nanao zaraiko aminareo amina toerana anankiray tsy manjakandrina tsy hotononiko ny anarany fokotany ny soratra anarana le olona dia nyrovitin'ilay lehibe ny fokotany satria adversaire politikany fa misy olona hafa koa adversaire ny amina ady tany miady tany zareo a dia ny gafiny ny anaran'le olona ao anatin'ny lisitry ny mpifidy amin'izao fansany zao zany a zavatra anankiroa no azo ny seni atao na ny seni tonga dia mitory avy hatrany fa volam-bahoaka nanaovana n'ilay fiche de recensement tompoko fa tsy volany ando akory dia afaka misezirany fitsarana ny seni hiafara amina famonjana na ny seni miditra amin'ilay anankiray voalohany izay nataony satria zay nataonay apatsehivina azy aloha ny tokony ataony be aziny izy hanao ny tokony ataony dia ahitsy izy ka raha mbola mamerina izy a dia io indray zany tsisy fisalasalana sy fiantrana fa tonga dia efa tanytandalana isika dia nahitsy le olona dia nalamina arak'izay satria fiarahamonina milamina koa ngeny tadiavintsika fa tsy hoe andeha kifampitorotory sy fanagadragadra eto amin'ity tany fandalovany ity dia misy an'izay fepotona izay zany azo atao ao arinan'io famaranana vonjimaika io zay vao tonga any amin'ny famaranana ny tena izy ny lisitry ny ompifidy a amin'ny faharaiky amin'ny telopolo ny volana mera tsy diso ny fitadidiako satria amin'izay ihany koa no fetra farany ahafahana manatona ny fokotany ho an'izay mbola tsy ao zany io ny fetra farany a dia ny famaranana tanteraka ny regis-pirenena momba ny fifidianana dia ny fahafolony volana jona hifampizarana zany inona ny antony le ndresahako teo hoe mila manaraka vaovao isika androany aho zany no miteny an'izay fa tsy miteny an'izay antsony ny seni a fa rehefa akaiky ny famaranana vonjimaika zay ny seni vao miresaka famaranana vonjimaika dia aorinan'iny tsy miresaka n'intsony fa tonga dia miresaka an'ireo mananjo ianareo anao fitaraina sy fitoriana dia aorinan'izay dia miovatra any an-trano ny serasera dia mila manaraka vaovao tsika dia mila mizara vaovao tsika andraikitsika avokoa zany a dia ao anatin'izany a satria tanora ny resaka ato amin'ireo mpavetsika no miresaka dia veriko fa mendrika sy rariny ary manampy sy mahavonjy raha hiteny aho hoe dia ampiasao ny tambazotra ara-tserasera raha ny tsakabary no miresaka tsy teny an'izany na ny tambazotra ampiasaina raha tsisy fa atotsika mety betsaka ny manao Facebook aminareo mety betsaka ny manao WhatsApp mety betsaka Instagram etsetraetsetra dia samy mampiasa izay ampiasaina entany ny namana ao anatin'ilay serasera ataontsika daholo zany entany ny namanareo zao mino afa be dia be amin'ny namanareo tsy tonga ato mety hoe tsy naheno mety hoe tsy afaka mety hoe inona kiny hidirako dia entany izy mba tsy hiteny an'izany intsony fa rehefa tsy entanitsika
dia ianao rery ny miasa rery eo, dia ianao rery ny miasa miaraka aminao eo, dia ianao rery ny miaraka. Dia ianao zany sady manao no anaovana, inona ny dikan'izany? Tsy mety zany, ary tsy ahomby azany zany. Dia anjarantsika zany no mahita hoe inona ny tokony atao amin'izany zavatra rehetrarehetra ny fampizarana zany a, fa ny fandraisana andraikitra sy ny fandraisana anjara ao anatin'ilay raharaha, marina fa raharaham-pifidianana ilay izy, tsy hoe misoratra anarana, mifidy, hofidiana, fotsiny, fa na ny asa fanentanana ara, ny fandresen-dahatra, ny fiadiana hevitra, efa ao anatin'ny andraikitra zany a, dia mankahery sy mampirisy antsika amin'ny fijoroana fa antenaiko fa betsaka nefa hoe tsisy antenaina intsony eto Madagasikara. Za aloha mbola eto no mijanona, dia eto no ilevina, dia mbola manantena be dia be aho. Sotra tompoko. Sotra ry. Dia misy moa fitenenanao aminay zay hoe dia fifidy amin'izay sa aleo amin'izao, dia angamba mety efa hifidy amin'izay tsika. Dia omenantsika izay manatrika etoana ny fitenenana raha misy fanamariana na fanontaniana tsika hifampizarana. Eny tompoko misaotra betsaka Rampo Nicolson. Za aloha ilay fanontaniana apetrako voalohany misy tsy mipa. Ty zavatra atao androany ity ve anatin'ny plan d'activité nareo année 2023 dia androany ihany sa mbola itoy? Satria moa ny tanora zany raha miresaka tanora atsika, misy ny tanora en milieu urbain, misy ny tanora en milieu rural. Rehetra zao tanora en milieu urbain rehetra raha fahazoko azy. Tsika miresaka atsika teo hoe inona ny antony mahatonga ilay tanora manao fijery miba. Inona mahatonga azy tsy marisika? Za zany ny eritreritra nanantena zany na sosokevitra angamba no anaovako azy. Tokony evantoriana zany ilay antony mahatonga ilay tanora tsy marisika na tsy mandray anjara. Nefa sehatra maro tokoa raha ny hazavana toa, ny sehatra maro no ahafahan'ny tanora miditra amin'ny fifidianana. Tanora mpanentana, tanora mpanara-maso fifidianana, tanora be dia be ilay sehatra resany teo, tanora mpanentana, tanora mpandray anjara fifidianana, tanora mpilatsaka aza nambarany tato, mirotsaka mihitsy, mirotsaka. Sehatra be dia be zany tokony hidiran'ny tanora. Ka tokony izay anaovako hoe tokony ny evantorena angamba hoe inona mahatonga azy tsy miditra amin'ireo sehatra maro tokony hidiran'ireo. Dia mampiavaka azy kely hoe ny tanora ambony vohatra, inona tsy mamparisika azy? Ny tanora ambany vohatra, inona tsy mamparisika azy? Satria indraindray hoe mety hoe tsy fisianasa ohatra tsy mamparisika azy. Eo za fa nisy hevitra nivoaka teo hoe toa ny maly ihany nandroany. Sandolo ilay zavatra zay. Nefa na tiana na tsy tiana tsy maintsy ireo tanora ireo no ilaitsika ho amin'ny ampitso. Ohatra zany za dia miteny hoe ny karakaray ministeran'ny intérieur ny fifidianana taloha. Dia rehefa taty afara ny karakaray ny CENI, misy zavatra tsapa miova ve tamin'ny zavatra roa zay? Inona nahatsara ny tamin'ny ministeran'ny intérieur ny karakaray azy, dia inona ny mahatsara tamin'ny CENI? Nefa ho tombola amin'ny tiany ilay tanora toa ohatran'ny maly ihany ny androany. Ka sao dia tsika koa mitorpie ilay mentalitén'ilay tanora mahatonga tsy marisika. Tsika zay ray aman-dreny zany na tsika zay organisme zany tokony hanitana azy harisika. Satria raha jerena zany hoe ohatran'ny mbola tamin'ny fanjakana ny karakara azy, ohatran'ny nisy olana dia mikarakara indray koa ny CENI misy olana. Dia ho aiza ihany ary ilay tanora? Izy efa sangodim-panina izy amin'ilay fiainany. Mbola sangodim-panina koa amin'izay zavatra rafitra joro etsero. Nefa tsika zao no tokoe hitaridalana azy ato no lalana mahitsy. Dia inona indray zao no miandry rehefa atao indray zao fifidianana zao, ireo dolo zareo zao. Tena ho arakarak'izay, zay mahatonga manontany hoe ho androany ihany ve sa mbola itoy, mety ho avy any ambanivohitra anao. Nefa tena zavatra tsara be zao zavatra zao, tena tsara.
dia za mba anontany an'izany reny tato no miteny hoe le misy mitety trano maka le lista mba otrina nomenareo an'izy ireny sao dia mba tokony ambara tokoa hoe mba ho fantatra tanora mimotive n'le tanora ve le menareo azy sa tsy mimotive azy satria koa zay koa le sehatra anankiray a ahafan'ny tanora mirotsaka amin'ity système électoral ty hoe mpandray anjara izy a maka lista manoratra anarana any mitety tokantrano ka sao dia tsy mahazo tokoa izy raha ohatra tsy motive tsara motivation koa zany ilany tanora ihany koa izy io raha fahazoka sosikevitra zany dia misaotra tokoa. Misaotra indrindra nanome fitenenana. Ny malagasy eo amin'ny fomposiainana dia hita fa niova. Raha ny tany aloha tsisy zany mangalatra zany. Taina omby mivadika raha tsisy maka. Hidi-trano tamin'izany fotoana fatorana fotsiny ihany dia vita. Fa ny amin'izao efa amafisina ny hidi-trano asiana ny sécurité. Moa ve mifanaraka amin'izay fotom-pisainan'ny malagasy izay niova zay ve ny tetikady ny paikady ampiasay seny ampangaharahara ny fifidianana. Raha andehantsika eny amin'ny Orange ohatra vidy piso na amin'ny Telma tsy maintsy za en personne no mandeha alaina sary amarinina amin'ny karapanondro mitovy ve le sary. Aka vola eny amin'ny banky esorina ny kasibosy ho jerevana tsara hoe tena za ve le ao amin'ny karapanondro mitovy amin'ny ve ny seny. Raha taloha ny seny nampiasa ny karapifidianana andeha fidy inona kay ny sakana tsy ahafahan'ny seny manamboatra an'io hoe alaina sary ny olona ray dia apetraka any amin'ny lista eo ny anarany dia eo ny sary. Ka rehefa andeha hifidy ny olona dia amarinina hoe tena le sary ao amin'ny base de données ve io olona andeha hifidy io mba ialana amin'le menimenina hoe misy ny doublon. Inona kay sakana tsy ahafahan'ny seny manova ny fomba anamarinana kokoa le olona hifidy ampanarahana ny vanim-potoana misy amin'izao. Fanontaniana faharoa manaraka vondrona mahaleo tena amin'ny fifidianana fahafantarako ny seny. Tena mahaleo tena ve ny seny satria mipetraka foana hoe resaka politika no fifidianana amin'ny mahapolitika ny fifidianana zay tena azonay tsapain-tanana ve satria io koa ny antony ray mahatonga ny olom-pirenena marisarisa eo amin'ny fandraisana. Mbola be da be ny olona hita fa tsy afa-po amin'ny voka-pifidianana. Fanontaniana faharoa mandeha amin'ny fahatelo ireo mpiara-mombon'antoka. Asa raha efa feno anareo ve eraky Madagasikara amin'izao taona 2023 toam-pifidianana zao. Resahana foana ny décentralisation eto amin'ny firenena fa raha za manokana mbola tsy nahatsapa tanteraka famijanona ho am-bava. Mitenonareo hoe fampianarana ho ampianarina ny olona eo ny resaka communication serasera. Misy nge any ambanivohitra tsy mahita tele, tsy maheno radio ny any. Amin'ny fomba ahoana ny amparitahana ny fampianarana amin'izay olona tsy miheno radio na tsy mijery tele. Moa ve
ireo komina manodidina ny 700 mba efa mahafantatra ty zavatra fantatra ihany ity. Mitovy ny malagasy eo amin'ny fanentanana mankasitraka tompoko. Mankasitraka anareo tamin'ny fizarana natao. Mikael Rakotomalala ny tenako, politista avy eo amin'ny fikambanana OSCA. Fanontaniana izy tia sady karazana fanehoan-kevitra ihany, tokana aloha ilay izy. Afaka alalinareo ve azafady, ouvert ilay fanontaniana, afaka alalinareo ve azafady ny stratégie anentananareo ny tanora hifidy. Mety hoe misy programme de formation ve, mety hoe misy séminaire ve akoatra ny sensibilisation izay efa voalazanareo teo hoe any amin'ny radio sy ny sisa. Dia raha ohatra ka misy dia afaka atao embazaraina ve satria efa maromaro ihany ny tanora eto dia ataoko angamba hoe opportunité izy ahafahan'zareo misitraka an'izay karazana formation izay natoka misy. Dia anankiray koa isika organisation angambany tsara foana hoe misadapte amin'ny tanora zany fa tsy ny tanora no misadapte amin'ny organisation. Zany hoe mety ilaina zany manana approche pluridimensionnelle ary koa approche plus sophistiquée zany hanikitiana an'io tanora io. Dia manarakarak'izay voalazantsika teto foana ny éducation citoyenne, éducation électorale fa aiza ho aiza ny éducation politique ao anatin'izany. Marina fa ilaina ny fandraisana anjara tanora amin'ny politique, amin'ny fiainana politique fa anefa misy olana hoe misy an'ilay parti politique izay le voalaza teto hoe ina moa le fiteny teo za tsy tadidiko, inona kiny idirako, oui. Misy an'izay parti politique izay mahatonga an'izay tsy fantan'zareo hoe inona ny atao hoe politique marina eo amin'ilay resaka culture politique zany mila mafisina ihany koa mba ahafahan'ny tanora mora kokoa mandray anjara amin'ny fiainana politique zany. Dia farany amin'ilay mahakasika an'ilay hoe tanora le hoe miditra ao anatin'ny bureau électoral, ok, tena tsara be mihitsy zay fa manahoana indray ny tanora miditra hoe commissaire électoral. Raha toa ka ohatra hiditra amin'izay angambany mila proposition de loi vaovao anenana an'ilay date minimum hoe 40 ans ou 30 ans ohatra farafahabeany. Misaotra tompoko. Miarabantsika rehetra toa avy nara-fanomezantsoa mpanolo-tsaina avy eo amin'ny MPL izay miaraka amin'ny filohany moa zany président Rapo Atlas. Araka ny atotanisa hita teo dia efa ho atsasa manilan'ny mpifidy ny tanora manelanelana ny 20 taona ka hatramin'ny 530 taona. Dia zavatra hita sy tsapa re moa zany zay fandresana ty ihany hoe misy an'ilay fomba fiteny hoe inona kiny idirako eo amin'ny sehatra hoe faharisihana sy fahazotolon'ilay tanora. Dia androany anontany ny filoha lefitra ny Sueny hoe misy atotanisa mazava avy eo tamin'ny fandehanana ifotony ahafahana manambara hoe tena firy ny atotanisa le olona tsy miraharaha raha ny tanora sy ny sisa zany tsy miraharaha sy ny tsy mivakilo amin'ilay resaka fifidianana. Dia tsy tokony amin'ny alalan'izay ve no ahafahana mamolavola plan na communication na tetika tsirasira ahafahana mandresy lahatra andreo tanora io mandra-pahatonga an'ilay hoe daty indresantsika teo raha tsy diso volana aprily ny faran'ny vonjomaika amin'ny fisoratana anarana. Raha raisiko ohatra zao ndresaka sika amin'ilay tanora tanan-dehibe tsy haiko hoe mbola firy isan-jatony nare tanora mijory eto fotsiny zao ohatra mbola mijery vaovao isakariva fa ny tanora zao efa anaty TikTok, anaty Instagram. Za zao tena tsoriko hoe mbola tsy nahita tetika tserasera Sueny mandeha amin'ny TikTok. Nefa zany zao tena zavatra mihodina be be amin'ireo tanora eo zao manao TikTok. Tokony misy challenge ny Sueny zany mandeha na TikTok ihany afaka atao zany, ao anaty Facebook ihany koa tokony misy zavatra zany nge tsy hoe zavatra iomehezana fa na ny tetika tserasera amerikana tamin'ny fifidianana 2014 tamin'ny Barack Obama lany dia nanandanja ngeza be ny Facebook. Tamin'ny fanaon'ny démocrate américaine moa izy misy USAID eto Hillary Clinton zao tamin'ny ataontsika hoe campagne électorale nampiasa challenge izy
tao anatina Facebook da anaty Instagram da na TikTok zany hoe le tetika serasera ampiasain'ny feni ve a mialatsiny amin'le fitenenana mbola hoe le à l'ancienne be le taloha hoe mandehana mifidy mandehana mifidy efa tsy mataitra ny olona tsony sa hoe tokony hitady influenceur ohatra ny feni a tokony hiantso tanora influencer ny tanora maro anatina TikTok ano misy ohatra hoe misy abonena ohatra zany a afaka pratika tsara zany ana le hevitra toroko an'ny feni dia ankoatr'izay moa zany zay organisation eto zany zay tsy manam-bola fa tanora kely a tsy partenaire financier zay fa afaka partenaire technique ahoana zany a satria zay tsy mila tanina tsony hoe mandraisa andraikitra tsy hoe inona keny idirana fa zay tena anao fa ahoana ny fomba ahafahana mifanantona amin'ny vatana amin'ny feni a miresaka raha tena omenareo an'ny tanora tokoa ny sihatra raha tena hoe zay tokoa no avy amin'ny firenena raha hoe tena zay ny tompony andraikitra amin'ny 10 taona sy 20 taona nay manaraka ahoana ny fomba ahafahana mifanantona amin'ny vatana amin'ny feni a ahafahanay mandray andraikitra manana hevitra zay manana resaka teknika zay manana arenarak'olona zay manana tanora be deaibe miaraka aminay fa ahoana ny fomba ahafahana mifanantona amin'ny vatana raha tiako atongavana hoe mba moramoraina kokoa hoe mety mba appel na ohatra zany fa tsy hoe mametra audience dia afaka 3 volana vao isa malina ohatran'izany sotra tompoko ya misaotra alohan'ny amaliko angambany tiako be le fanontaniana teo izy manakara-panondro mamanangatarana kely vetivety dia izy soratra anarana anatin'ny lisym-pifidianana ay kosa ok ary valiko fanontaniany voalohany teo a hoe mahakasiky ny le raha natao androany zany tsy raha voasambany raha efa izay ny efa nirotsaka ny sehatra moa zay fa nitaonany maromaro efa eto sy ambadeha ambany voly aho valivotaka fangandrano eto Antananarivo fa le izy anaty dia mifanoia le fanontaniany Mikael teo hoe miezaka manatratra ohatrany hoe raha ny an'izay tolotsoa manokana sady hoe ataony ny serasera amin'ny tambazotra sosialy zay mety zay takatra zany zay eo amin'io a fa miezaka zay isaky ny miarakaraka ny mpiara-monantoka zany manatratra mandeha ambany volo makany Bembary ambany volony Ambatolampy fa tsy voatery commune urbaine foana le andehanana satria mila n'izay fahalalana zay ny olom-pirenena ary mahatonga anay manao zavatra ohatran'izao ary mbola anao ary efa nanao a ny fahalalana no hany zavatra amin'ny fiainan'olombelona rehefa zaraina dia tsy miainana ianao anao zany raha mahafantatra raha androany mizara ny raha iny amin'izay toerana andehananao any na andrano na naizanaiza tsy miainana ianao fotoananao fotsiny ny ampiasainao amin'izay zany naizanaiza zany toerana misy anao rehefa mahafantatra zavatra ianao afaka mampafantatra ny hafa dia mazotoa manao an'izay zavatra zay fa tsy voatery foana hoe miandry moyen sy ohatran'izay zany fa anatin'le paikady araka ny tenena teo hoe mampafantatra olo zay dia le olona no entanay ampafantatra ny hafa zay tsy raha hoe marakitra amin'ny Madagasikara le fanontaniana teo satria zay zao miandry zay tolotsoana na 5 tsy asana ny 592 km² zany fa zay hery ny fifampizarana sy eo amin'ny olona samy olona zay ny tanora samy tanora no ataonay hoe herijika ray entinay manao an'izay zavatra rehetra zay dia ny fanontaniana le éducation manala izy hoe tsy éducation électorale fotsiny ilainy tsy éducation civique tsy éducation politique ihany fa fitambaran'ireo zavatra rehetrarehetra ireo dia ny modèle anatin'ilay izy ngamba mamaly fanontaniana telo manoloana an'le tanora zany hoe move isika le olona zany mahay sy vonona zay ny voalohany afaka ve izy ary misy fampirisihana anazy ve anao zay zavatra zay dia ireo lafin-javatra telo ireo no miteraka an'le fietsika avy eo hoe mandeha hoe manao izy sa anaovana dia any amin'ny miezaka manatratra an'ireo anankitelo ireo zany hoe any amin'le fahalalana sy fahaizana omenana azy ny opportunité ositsika ahafahany manao an'le izy ary omenana azy ny fampirisihana sy tsy voatery ara-bola ihany fa resena lahatra hoe io no mahatonga anay miteny hoe izy ny fahefany efa taoko hoe disika efa goaka le hoe zosy adidy zany fa fahefany io tsika vahoaka masy mandidy no mahefa amin'ity firenena ity fa vitsy amintsika no matadidy an'izay hoe fahefana le ampindramina le olona mirotsaka mpifidy
misy tamberina ndraikitra aminao iny olona iny rehefa amin'ny toerana io na mifidy ho azy ianao na tsy mifidy ho anazy dia reny zavatra rehetrarehetra reny no ampitana zany a ho reny ny tany aman-danitra sy ny any ambany-ravikaza rehetrarehetra any a dia any no mandeha le ataoko hoe fahombiazana le fanabeazana fa tsy ny fitenenana fotsiny hoe zosy adidy dia tapitra eo dia miverina indray afaka 10 taona dia zosy adidy dia hitantsika amin'ny statistika ny izy hoe miena le taham-pandraisana anjara fa mila antsika zany mitady ny fomba hafa izay mbola ile tenena hoe raha te azo zavatra mbola tsy azonao taloha ianao dia tsy mila mamerina zavatra efa nataonao taloha fa mila mitady zava-baovao sy fomba hafa nahoana le izy fa manaraka ny lalàna foana. Sotra misy maromaro ny fanontaniana nitodika taty amin'ny CENI dia ho raisiko araky ny nandraisako antsoratra azo teo. Anankiray nisy fanamariana hoe ny CENI ve ny mahomby kokoa na ny ministeran'ny atany tena mbola tsy nanao an'izay fampitahana zay hoe zay ve ny nahomby kokoa noho ny hafa ary aloha tsorona koa hoe sady tsy mifaninana amin'ny ministera ihany koa na ministeran'ny atany io na ministeran'ny fitsarana na ministeran'ny vola na ministeran'ny fahasalamana satria reny rehetrarehetra reny miantsehatra daholo ao anatin'ny resaka fifidianana raha tsy teny fotsiny afa-tsy ny fanaovana n'ilay jugement supplétif zay tsy maintsy miainga avy any amin'ny ministeran'ny fahasalamana raisin'ny ministeran'ny fitsarana zay vao raisin'ny ministeran'ny atitany amin'ilay fanaovana karapanondro dia nivokatra avy eo ny raisin'ny CENI ka tsy mifaninana amin'izareo mihitsy fa miara-miasa amin'ny sehatra tokony iaraha-miasa na izany na tsy zany ataoko hoe tsy vitsiny nahafantatra fa talohany natato anatin'ny CENI taizany tena dia ho valiko amin'izay fanontaniana izay angamba satria ny fifidianana filohan'ny repoblika eto zany dia efa tonga dia sady voambolana tsy filoham-pirenena ny fiteny fa filohan'ny repoblika ny fifidianana filohan'ny repoblika tamin'ny taona 9 bulletin multiple no nampiasaina tamin'izany fa tsy bulletin unique mpanara-maso fifidianana ny tena tamin'izany mbola tsy tao anaty bureau national n'ilay fikambanana nisy ateo aloha akory zay mahatafapetraka bulletin de vote dia bulletin multiple io zany zay mitovy isa amin'ny ray faingo 5 ny isan'ny mpifidy tamin'izany 7 millions ampitombona ray faingo 5 zany dia manome 10,500,000 raha tsy diso ny kajiko afaka marinina kely amina calculette raha ohatra ka misy any amintsika 10,500,000 zany ny bulletin de vote tonga ny tompoko lara zafo maleo herjo tao amin'ny palais des sports fa tao nandraisana azy palais des sports et de la culture izy na tonga voalohany izy nanana imprimerie matanjaka be teto tanàna moa izy na tonga voalohany fa zay lalàna tamin'izany fotoana zany tsy ahivina fa ny lalàna ihany tsy nanao raha antsika rehefa fifidianana ny lalàna tamin'izany fotoana zany dia zay nahatonga bulletin voalohany no rehefa lahatra ny bulletin de vote ao anatin'ny bureau de vote tamin'izany fiteny fa tsy bureau électoral rehefa lahatra dia zay mahatonga bulletin voalohany no milahatra voalohany eo misy effet psychologique zany eny amin'ny panneau d'affichage dia ny anazy ny voalohany eo etsetretsetra ny raisin'ny ministeran'ny atitany io bulletin io zay mpanara-maso fifidianana dia araka tsara le film fa apetrako ny fanontaniana raha fa district anankiray amin'ireo 7,7 za tsy miteny hoe commune ray na fokotany ray fa district ray manontolo tsisy bulletin tompoko lara zafy maleo tsy ninona nanao an'izany ary mbola tsy nanao ohatr'izany hatramin'ny isin'ny CENI rehefa ametraka CENI tamin'ny 2009 efa premier vice président national ny KMF no fanabeazan'olom-pirenena tamin'izany dia nisehatra tamin'ilay resaka rehefa ametraka ny CENI izay nangataka hoe ataovy Sénat hafa tsy atelimeran-dolona fa ohatran'io CENI io ihany fa le fotsiny miova zany hoe tsy indépendante le farany fa autonome tantaran'izy teto zany fa tsy angano akory c'est de l'histoire mais pas des histoires loha zava tsara ny resaka fa tsy tiantsika le autonomie fa aloha tsorona tianay zahay ao anatin'ny CENI amin'izao fotoana izao tianay kokoa le autonomie dia
miady varotra ny autonomia zay. Rehefa volam-bahoaka no ampiasainao a, mila mazava tsara ny fitantanana fa tsy tokony isangisangy amin'izany ny paky sy ny cour des comptes. Ary iveriko fa tsy anao ny asany araka ny tokony ho izy ry zareo. Ka tsy anao fampitahana no tena tanjonay androany hoe CENI sa mity, fa nisy tantara io raha io a vao nivadika anakany amin'ny CENI. Ary tsy niady zay nipetrahan'ilay Sénat fa tsy Sénat ny tafapetraka. Sénat modèle de Ghana fa modèle de Côte d'Ivoire moa zany no mipetraka eto amintsika. Io aloha no misy zany dia io no iainana. Dia ialako tsiny afaka miresaka zavatra be dia be tsika fa tsy izay loatra ilay tena tanjon'ilay resaka dia ngambany tsy ho tsiniko raha tsy resaka an'izay a. Sainga vao resaka moa ilay izy dia nalefako kely ihany. Ny anankiray faharoa, motivation des jeunes, motivation des recenseurs. Ça, tsy ny teny hoe agent recenseur. Fa ho hoe recenseur. Raha vakitsika tsara ny lalàna, na ny lalàna mifehy ny CENI, na ny lalàna fehizoro mifehy ny fifidianana, na ny didim-panjakana mifehy ny refonte totale de la liste d'électeurs et du registre électoral national. Zany zavatra teneniko zany zavatra satria isika rehetra misehatra amin'ny aterineto avokoa dia samy manoratra. An'izany teneniko zany ao anatin'ny dadato Google dia ho hitanareo zany hoe aiza dia lalàna dia samy mamaky. Sa ao anatin'ny fifanabeazana koa ny hoe tsy tsara ny mizatra toloram-potsiny fa tsara kokoa ny mikaroka dia mora hay ary mora tadita rehefa zavatra karohanao izy. Dia ny lalàna mifehin'ireo rehetrarehetra eo dia afaka andravonantsika fa misy ny atao hoe CLRE na rafitry ny CENI eny anivon'ny fiarahamonina, eny anivon'ny fokontany. Midika hoe commission locale de recensement des électeurs. Inona ny asan'ilay commission locale? Recensement des électeurs. Fa noho ny fahafantarana fa misy fokontany anankiray any akebakeba-tany any lavitra. Lavitra any a, izay tsisy afa-tsy mpifidy manodidididina ny arivo eo. Ary misy fokontany a amanalina ny mpifidy ao aminy. Fokontany iray nefa CLRE anankiray. CLRE anankiray nefa olona anankitelo ka hatramin'ny olona anankidimy. Ia raha mahita ny fahasairanana dia noho ny fitsitsiana dia nataonay telo. Fa napahakevitra eo anivon'ny CENI dia afaka mampitombo an'io efatra na dimy fa natao telo. Ny mpikambany CLRE tsara ny afantarantsika, lehibena fokontany ny anankiray ary olom-pirenena eo anivon'ilay fokontany ny anankiroa. Ny anankiray amin'izy telo ireo no tsy maintsy agent électoral, ny atao hoe agent électoral dia ny filohan'ilay CLRE. Ny promotion na formation talohanay, les commissaires nationaux talohanay dia nisafidy hoe lehibe ny fokontany no atao filohan'ny CLRE. Izahay amin'izao fotoana izao nisafidy hoe ny anankiray amin'ilay olona anankiroa fa tsy lehibe ny fokontany. Ny antony noho ny fitakian'ny firaisamonim-pirenena, ny mpanao politika mpanohana fitondrana ary ny mpanao politika mpanohitra fitondrana. Na firaisamonim-pirenena na mpanao politika mpanohana na mpanao politika mpanohitra dia samy milaza fa tsy atokisana ho ny lehibe ny fokontany. Izahay CENI tsy manana problema amin'ny lehibe ny fokontany mihitsy. Fa noho ny fitarainana na noho ny tsikerana, noho ny fitakinana ataondreo ny tany secteur eo dia nanapa-kevitra ny CENI satria fahefan'ny CENI izay fa tsy mila mandalo lalàna na didim-panjakana hoe aleo ary ny lehibe ny fokontany tsy atao agent électoral intsony. Na izany na tsy izany, izy telo no mpikambana ao anatin'ny CLRE, izy telo no miantoka ny fanosana ny ho mpifidy. Ireo olona anankitelo miantoka ny fanosana ho mpifidy eo teneniko aminareo fa telo volan'izany be loatra raha anisa olona arivo. Fa raha anisa olona manalina ny tompoko ao anatina fokontany anankiray olona anankitelo, tena mila hatrany amina enim-bolana angamba manisa foana vao vita. Tsara ny anazavana an'izany fa izany mantsy tsisy sehatra nafahanana anazavary ary misaotra ny ONG tolotsonana ho an'izao sehatra izao.
Inona ny paika sy ny indramiko ilay teny teo hoe fika. Zay moa ilay izy teo. Inona ny paika sy ny fika? Ny ray sy ny CENI. Nanapa-kevitra zany ny CENI amin'ny alalan'ireo commissaires nationaux anaky 5 hoe ndehantsika hitady olona 5,000 anampy an'ireo CLRE ireo aparitaka isaky ny fokotany arakaraky ny tombatombana hoe firy navoakan'ny fanavaozana isa taona ny lisitry ny mpifidy farany tamin'ny fokotany taiza no anaparitagetika sy tsy nizaratsika hoe ohatra raha ambodiny sotry dia tsy olona mpanampy an'ilay CLRE ray na roa fa mahatratratra any amin'ny 7 na 9 satria fokotany goavana be io. Dia ireo olona mpanampy CLRE ireo no natsoina hoe agent recenseur. Zay no natonga ny tenako teo hoe recenseur, tsy ilay agent recenseur fotsiny fa ilay mpikambana ao anaty CLRE koa. Fa angamba tsy tsara na tsy nety loatra ny serasera nataonay dia nisy nandrirotra any amin'tsizy ilay izy izay raha teo moa efa nangala-bato tamin'ilay fifidianana mbola tsy nisy akory dia nivadika zany ilay resaka. Ka raha mipetraka zany ny fanontaniana hoe ataovy mazava ohatrinona marina ny tena nomenareo. Nandray lesona izahay satria tena anisan'ny ady mihitsy tao anatin'ny CENI hoe mila mangarahara ny fitantanana. Fa mbola tsy zakatsika tsara kay ilay mangarahara rehefa tena nijerena. Satria rehefa niteny izahay fa 300 isaky ny olona anankiray vao isa, 300 ariary isaky ny olona anankiray vao isa, olom-pirenena anankiray vao isa, ho mpifidy no omena ny mpanisa mpifidy atao hoe agent recenseur. Zany hoe ilay mpanampy CLRE zany. Ny CLRE tsy ao anatin'izany resaka zany. Ny CLRE efa resaka hafa. Fa ny agent recenseur ny resahako anareo. Rehefa nitenena hoe omena 300 ariary isaky ny olona, dia nahazo 300 ariary zany mamitina fa mamitina zany agent recenseur anankiray. Tonga ao amin'ilay fokotany misy azy amin'izay izy, tonga ao tokantranoko anisa, dia inona ny valiteny omeko azy? Fa ny teny moa ny namana taria teo hoe efa niova ny toetsaina ary niaratsy ny olona. Izay ilay toetra niaratsy, valiteny omeko azy. Ianao no mila 300 ny karapanondroko ny tadiavinao. Hitanareo ny fanambaniana omentsika n'ilay mpiray-tandrazana amintsika, vokatry ny fangaraharaana izay tiany CENI iainana. Zay tsy manilika ny andraikitra amin'ny tsy fahaiza miaina any amin'ilay olona ny teny hoe nareo no te hitady an'izany ny karapanondro ny tadiavinareo. Fa raisinay ho andraikitra ilay izy hoe ratsy ny tenentsika io 300 ariary io, tsy nanao fiteny ohatr'izany io olona io. Manomboka izao ny resaka vola sy ny identitén'ny olona tsirairay mihetsehatra tsy mahazo mivoaka intsony. Nandray n'izay fanapaka-hevitra izay zay. Fa rehefa tafavoaka ilay vola, nomena ilay vola, ohatra tamin'ny farany taona izay nanome 68 500 ariary isam-batan'olona ny mpikambany CLRE. Ny asa mbola tsy vita. Rehefa volam-bahoaka ny tantanana dia misy an'ilay principe na foto-kevitra antsoina hoe service fait. Ny asa vita ihany no hanomezam-bola. Aza manofy atoandro mihitsy hoe tsy miainga ny asa dia mena vola ianao. Mba avansa kely aloha patron, dia andana aloha miresaka amin'ny vahoaka fa ny vahoaka anie ilay patron e. Ka raha vitanao no miresaka amin'ilay 27 millions eto Madagasikara na 28 millions tsy olana, dia omen'ny CENI ny avansa. Fa nandray fanapa-kevitra na izany ary ny CENI ary responsabilité assumée hoe ndao andefasana 68 500 ny mpikambana CLRE anankiray. Tsara ny ahafantarantsika ho fa 3 isaky ny CLRE ny mpikambana dia 68 500 zany ampitomboy 3 ary 19 700 nisan'ny CLRE maherikely eto Madagasikara, dia zany hoe ilay 68 500 zany ampitomboina 3 dia ampitomboy 19 700. Na raha 19 700 ampitomboy 3 aloha manome 59 100. Mbola maherikely fa tsy kotiko ilay maherikely. Mahafinaritra manao calcul rehefa zéro maromaro ny aoriana dia moramora koa. Dia 59 100 zany nisan'ny olona omenao 68 500 ariary. Dia ataovy ary ny kadikady. Tsy anjarako ny hanao ny kajy fa mahay manao kajy daholo matoa tonga any amin'ny ambaratonga misy azy ny olona tsirairay. Fa mahafinaritra ny miteneny hoe 40 miliara mahery no mena ny CENI io, indrindrindrindra raha terina any amiko manokana ilay vola. Fa rehefa ampiasainy io ho an'ny firenena iray manontolo
tsy dia mahafinaritra ihany a. io ohatra le sangisangy ataoko ho an'ny olona sasatsasany hoe mba hanaovy rakitra nge iando e ariary isam-bolana raha itsika ato anatin'ny efitrano ve mety izany malahelo raha manome ariary isam-bolana ariary fotsiny matsangana hoe tanan'izay malahelo tsisy manangana faly daholo zany za koa nge tsy tezitra mandray 28 millions d'ariary isam-bolana e raha samy manome ariary daholo ny jiasy rehetra tiako tenenina hoe raha tangorona amin'olona ray le vola betsaka fa rehefa aparitaka le izy a dia raha mahafantatra fa ay tena maivana kely le vola fa mbola 68 500 ihany no nomena tamin'ny desambra fa mbola isiny manaraka izay tsy ho tononoko satria efa nifanaraka izay hoe tsy ho tononona intsony ny marobola ho raisiny olona raha tsy efa nalefa ka rehefa tonga any ampelantanan'ny olona le izy dia ho tononona indray hoe nomena an'izao indray isam-pahany indroa-mbola iainga eo ho an'ny mpikambany CLRE alina nijery vaovao dia nahita hoe fikambanana lehibe ny fokotany any amin'ny faritra loatra mangoro tsy ny faritra loatra mangoro ray manontolo fa distrika anankiray mba tsy razako hoe commune anankiray ny kitaba fa hoe nambaka enseny io fa ny agent recenseur nomena 300 ariary isan'olona ny endry zareo zara raha ohatrininy za tsy resaka puissance publique fa misy juriste be dia be ao fa tsy zany tsinona le resaka fa afaka atao tsara no mampiasa puissance publique fa mahasoa ve aloha zay ary ilaina ve so dia faly ianao hampiasa fahefana nefa mahandrendrika firenena so dia tsy mampiasa fahefana no izy so dia ny miondrika ny mety kokoa dia vao teo no miteny humilité anjarantsika ny mahita azy ka ny motivation eritreretina atao a be dia be ny olona mieritreritra fa rehefa motivation dia vola ny resaka fa nisy namana teo hoe ahoana rangano mba hafahana miona oriando ahoana ny hafahana miona teo zany makao amiko tsy misy audience sivy zay ny commissaire anankiroa zay ny ato anatin'ny efitrano rehefa hitanareo le commissaire anankiray dia amarino da diso zany misy mpiasany seny vitsivitsy eo renao tsy misy audience ny makao amiko lahara-pindaiko afaka zaraina tsy problème akory fa blacklist fotsiny raha zavatra tsy mifandraika amin'ny asa ny etsona any a tena basy aty fitiavana satria raha ny asan'ny seny efa misavovona be ka iantso ahy ianao ndo mba hiara irevy dia blacklist ianao fa tena tonga dia afaka matoky satria tsy hanana fotoana loatra amin'izany tsika fa efa nisafidy hoe enitaona ho an'ny firenena aorianan'io enitaona io tsika afaka mirevy efa voavatra ady iny zany a vao toizako dia teo ny motivation na tanora na tsy tanora tsy vola ihany fa misy koa ny motivation sociale za dia anisan'ny mino sy matoky fa anisany mampiakatra rispo be dehibe ho an'ny isam-batan'olona ny serasera izay atao misy boky anankiray fa maki ny akamaroan'ny olona boky manana ny lanjany a misy soratra ao anatin'io boky io hoe nitavan-drahalahy mandranitra nitavan-drahalahy zay mpamaky an'le boky mahay azy fa tsy hanao publicité ho an'le boky akory ny diako ka tsara ihany ny fampizarana fa betsaka ny fomba ahafahana manao motivation dia anjarantsika ny mahita hoe inona ary zany no atao fa tsy vola ihany ary antitra anteriko eto a satria faharesen-dahatra manokana rehefa misy miteny hoe manan-karena toy za voateraka dia nanan-karena satria tsy vola ihany no arena ny teny tsy mihipa teo entsika tsara ny teneniny teo fa misy zavatra anankiray arakaraka ny zaranao azy a no mampitombo azy zay ny tenenako azy fa nytenenany azy tsy izy reriny hoe rehefa zaraina dia tsy miena fa za zao miresaka aminareo eto a dia mahazo ny fanamariana avy any aminareo na fangataham-panazavana avy any aminareo dia miamitombo ny fahalalako hoe ay misy ohatr'izay horesantsika io rehefa avy eo ary manampy be dia be ary motive azy zavatra izay ka eo zany hifanentanana aminareo tanora hoe anisany ho afa-tsy hoe izay ihany a anisany manimba toe-tsaina ohatra
za tsy andeha hivory raha tsy misy andamin'ny te, za tsy hizara hevitra raha tsy misy andamin'ny te. Ono a tsy mipa azafady mba tenenao mason'olona eto otrina nomenareo a mizara hevitra eto. Ay saotra za tsy nangataka mantsy ary tsisy ny fanarahana mihitsy hoe omenareo inona zay a, ary za mino fa reto namako reto ohatr'izany daholo. Ny tiana ho lazaina zany dia hoe vao hoe hiresaka amina tanora na hizara hevitra amin'ny olona, ho anahy manokana tena motive a hafaliana tsisy ohatr'izany, ka anentanana ifanabeazana ifampizarana amintsika rehetra, tsy vola rery ny fiainana ary tsy vola rery no harena. Anjarantsika ny mahita azy. Inona ny sakana tsy hahafahan'ny seny mampanaraka ny toetrandro a ny fomba fanaovan-draharaha ao anatin'ny seny indrindrindrindra mahakasika ny lisitry ny mpifidy. Valiny tsy misy. Inona tokoa ny sakana? Tsy hitako ilay sakana. Akoatry ny lalàna. Ny olona rehetra mahafehy science électorale dia mahafantatra fa misy an'ilay atao hoe cycle électoral. Ao anatin'ny cycle électoral misy étape maromaro. Fa mivondrona ho processus électoral izy io. Processus électoral ray a mizara telo. Mizara phase anankitelo. Phase pré-électorale, phase électorale ary phase post-électorale. Rehefa jerevanao ny cycle électoral sy ny étape ray manontolo atao ao, tsy andro ny mamorona an'izany fa ny pahafehy sy mpifehy fifidianana rehetra dia mahay an'izany. Ny resaka activité mahakasika ny réforme sy ny développement électoral any amin'ny vanim-potoana post-électoral no anaovana azy. Dia eto izany dia zaraina amintsika tanora. Mety adaladala ve zany ny tena tamin'ny taona 2024 ary ny enim-bolana voalohany tamin'ny taona 2024 raha ny teny hoe vanim-potoana aorianan'ny fifidianana izao a, sao dia tokony hokitihana daholo ny atotan-kevitra sy ny lalàna rehetra mahakasika ny fifidianana. Mahafinaritra ery raha ny mpanao politika amin'ny teny an'izany amin'izao fotoana izao mba nanampy sy ny fanohana tamin'izany fotoana izany. Satria na ny lalam-panorenana raha rehefa hikitika an'io tsika misy voadona, samy mamaky dia mahita. Karaha tiantsika hifidy ny diaspora, nefa ny loi organique 2018-008 milaza hoe ny fifidianana tsy maintsy atao eny anivona fokotany, dia asio fokotany alohan'ny Tokyo ary, dia asio fokotany any Paris, Dakar, etc. Ny loi 2015-020 mifehy ny CENI milaza hoe ny CENI no mandamina ny fifidianana indrindrindrindra amin'ny sehatra nasionaly. Nefa ny ihany koa milaza hoe ny CENI dia voafetra eto amin'ny territoiran'ny tanin'ny repoblika ihany ny fahefana. Dia ahoana? Iza mikarakara ny fifidianana ny velany zany? Akinonao amin'ny ambasady? Dia ahoana zany ny article 5 deuxième alinéa ny constitution? Hoe structure indépendante no mikarakara fifidianana? Satria ny ray ao anatin'ny maro zany a, fa tsy teny zavatra betsaka fa manahirana. Satria tsy dia izay loatra ny tena atondia. Anjarantsika ny mahita azy zany. Rehefa te hanao an'izany zany tsika mila manova lalàna. Fotoam-panovana lalàna ave ny phase pré-électorale. Dia valiko tsotra hoe tsy a. Phase post-électorale ny fotoam-panovana lalàna. Phase pré-électorale ave ny misy antsika izao sa post-électorale. Aloha ny manantsaina rehetra no amaly any an'eritreriny fa tsy anjarako. Indépendance de la CENI. Tena mahaleo tena ave ny CENI tamin'ny taona 2024 ny tenako manokana dia niteny mihitsy tao anatin'ny ady-hevitra hoe tsy hisy CENI indépendante zany mihitsy raha le indépendance araka ny lalatsaintsika no eritreretana dia efa mamaly sady zany hoe tsy. Ahoana moa zany no ahafahanao indépendant nefa volam-bahoaka raha no ampiasainao? Zany ve dia mba mety raha ohatra omeo anay ary le volam-bahoaka ao ampiasainay dia omeo indépendance tanteraka izay tsisy contrôle tsisy ninina intsony? Tena marina mafy tsy tena fanombana firenena zany. Eo ange no mahatonga an'ilay hoe autonomie no tokony ho izy. Fa bon, CENI aloha zany misy a, ny tena koa nanakirotsaka ao a,
dia etondray aho zany hamaly aminao hoe eny misy ny indépendance dia izy izy eny hoe ahoana koa ary zany valiteny mivadibadika zany eo miteny hoe tsy dia eo miteny hoe eny raha amin'izay fomba lalatsaina voalohany izay dia tsy ny valina fa amin'ity lalatsaina zavaiko ity indray dia eny dia ampiko ary ilay fanontaniana tamina conférence ohatran'izao natao tany barika 10 izay ny tenako no nitarika azy tany Tomasina dia hoe ianareo anatin'ny seni ve zany dia tena samy teny fa tsy misy ny pression dia nyvaliko hoe tsy samy teny atompoko satria ny pression andro manala ny fomba fametrahana reo fanontaniana dia efa pression ny pression misy isan'andro tena misy ny pression ary tokony tsy miditra ao rehefa tsy mahataty pression fa tsy any amin'ilay hoe misy ve sa tsisy ny pression ny fanontaniana fa ny fanontaniana tokony any amin'ny hoe mahazaka pression ve ianao dia misede any ny fanontaniana ny tokony hipetraka dia ny fanontaniana apetrako ary mba meo ohatra anankiray monja tsy mila anankiroa fa ray ihany hoe iza ny nanao pression taminay dia ny CD zay tamin'inona ohatra ray monja satria ny fanapa-kevitra rehetra mivoaka ao amin'ny seni dia ao anatina fivoriana dia fiarahana manapa-kevitra dia miara-tompona andraikitra izahay sivylary eo mifankatahotra rehefa ny olona no mifankatahotra dia mifanaja dia mandeha ho azy ny fiaraha-miasa za matahotra ny commissaire fidy-miafy matahotra dia mifanaja tsara ao anatin'ny fiarahana satria raha vao manao bêtise eo ianao hoaniny manta ataony tsy aloha tsy toizako ka zany rehetrarehetra zany ny fifankatahorana mivadika fifanajana dia miteraka anao satria état d'esprit le indépendance ho an'ny tsirairay na ho aiza na ho aiza ny rafitra tsy ho indépendant zany mihitsy fa le olombelona ao anatiny no indépendant ka raha mitodika aty aminay ny fanontaniana zany amin'ny maha olombelona dia miteny zay hoe mipetraka tsara ny indépendance misy olona avy any ambadimbadika any manandrakandrana manao pression izay tsy mitady fahavalo ka andeha hifamaly aminy fa ny anay tena tsotra be voaray dia misaotra dia hodiniana indra aminay le tenin'ny mpanao politika voaray dia hodiniana nefa tsy atao fa ny anay indray voaray dia hodiniana dia tena diniana misy tolo-kevitra omen'ny olona tena mitombona raisiko zao le tolo-kevitra teo fomba fitenin'le namako azy hafa fa ny fandraisako azy hafa atsarao ny plan de communication nareo par rapport amin'ny inscription jeune sy ny participation des jeunes inona no misakana anareo tsy hampiasa TikTok mampiasa influenceur ny influenceur aloha efa mampiasa zay fina ny misakana tsy mampiasa TikTok na Instagram na etsetretsetra voaray tompoko dia hodiniana ary tsy mivitany hoe hodiniana fa ho hitantsika eo tsika hita azy hiatrika élection tsika ho atao ve sa tsy ho atao ve sa mody miteny eto fotsiny ve zay eo tsika hita azy misy communication any amin'ny PTF ny tena nandehanan'le izy ny couverture nationale sy ny sisa fa ny teneniko fotsiny hoe serasera amin'ny radio sy ny télé mitovy ny malagasy eo amin'ny fanentanana izay eo nivon'ny seni aloha tsy mampitovy ny malagasy rehetra mihitsy ny olombelona samy manany maizy azy ny serasera vao teo ny zokobe to ray tato nanao fanamariana hoe samy hafa ny fietsika tokony atao miaraka amin'ny jeune en milieu urbain averiko mihitsy le niteneniny sy ny jeune en milieu rural tsy zany le izy teo zokobe ka na zay fahasambihafiana zay fotsiny ve ampin'le niteneniny tsy mipa teo hoe te hanova ny zavatra vokatra azonao maly ianao nefa ny zavatra ataonao ny maly ihany ianao mihitsy no hafahafa raha izany no fipetrany le ianao teneny koa zany zahay ao anatin'ny seni dikan'izany mitarika avy hatrany zay mamaly an'le fanontaniana hoe mitovy ve ny malagasy eo amin'ny fanentanana ny zony no ampitovinay azo ny antotam-baovao rehetrarehetra tokony ilaina fa ny fomba fanentanana tompoko tsy mitovy ny zavatra mahomby aty an-tanan-dehibe tsy ahomby mihitsy any ambanivohitra na mety mahomby ihany fa amin'ny ampahany ary ny zavatra mahomby any ambanivohitra mety ny ampahany ihany no mahomby aty an-tanan-dehibe dia raha te ahita vokatra tsara ianao zany dia ianao mihitsy no hafahafa raha ohatra ka ampitovinao ilay zavatra zay le ianao resahako koa le seni namana politiste Mikael ao anatin'ny YCA zay izy teo
stratégie de sensibilisation des jeunes, misy tokoa ny apathie politique, séminaire, émission, etc. Tena tsy maintsy diversifiena arak'izay tratra. Averiko ihany arak'izay tratra. Aloha averiko fanotelony arak'izay tratra. Satria ninninona finiavana tianao ananana raha ny fenitra iraisam-pirenena fotsiny zao rehefa hikarakara fifidianana $10 isan'olona. Tsy isaky ny mpifidy fa isan'olona. Dolara ray ohatrin'ny 4,000 eo ariary. $10 zany $2 dia ampitomboy ary atao. Aloha mba mandefitra kely, tsy ataontsika 28 millions isan'ny malagasy fa 27 millions. Dia ampitomboy 20 000 ary ny 27 millions. 540 milliards d'ariary. Raha tsy diso ny kajiko, mino fa tsy diso. Ohatrany mbola tsy diso amina calcul loatra. Tsy 540 milliards d'ariary nefa no nangatahany seny. Ho an'izay mpanara-baovao rehetrarehetra mahafantatra. Ohatrinona ny nangatahany. 2 tours présidentiels fa tsy un seul tour. Tsy nangataka 540 milliards d'ariary zay averiko indray mandeha. Tsy nangataka ny atsasaka zany akory. Any amin'ny apa-efa ny nangatahanay fefa be dia be ny commentaire any anatin'ny fampahalalam-baovao. Mitetika ny anan-karena ny mpikambana ao anatin'ny CENI sy ny mpiara-miasa aminy. Enjana be sady lalina. Tsy enjana fotsiny fa lalina mihitsy. Tantara be a. Zay zany efa tsy manaraka an'ireny norme fa milaza amintsika fotsiny hoe zany ny zava-misy aloha. Dia anjarantsika mahita azy. Ny approche pluridimensionnelle manaiky. Faut pas adapter les jeunes mais faut s'adapter aux jeunes. Zay izy teo. Ngamba tsy asiana commentaire iny fa ekena fotsiny. Tena marina loatra ary ny approche tokony izay. Ary tsy ny jeune ihany. Anjaranao ny miezaka manakatra ny olona fa tsy ny olona ny terenao anakatra anao. Le ianao teneniko eto zany isam-batan'olona mihitsy. Raha te ahombitsika dia izay ny tokony ho attitude et comportement. Hatraiza zany ny fahafahan'ny tanora mandray anjara, commissaires électoraux. Lalàna ihany, ianao ihany nefa niteny azy teo. Dia mila manao lobbying sy action mafimafy tsika handomana hoe amboariny lalàna, ampidininy ny fetra-taona. Fa raha ohatra ka nipirotsaka ho fidiana filohan'ny repoblika efa nampidinina, kinona no misakana antsika tsy ampidina. Ampidina ihany koa ny ho mpikambana ao anatin'ny CENI ohatra. Na inona no misakana antsika tsy ampidina ihany koa ny ho mpikambana ao anatin'ny antenimieran-dolona ohatra. Be dia be ny sehatra azo andraisana anjara. Mankasitraka tompoko. Eny ary viditra amin'ny seriana fanontaniana farany ngamintsika nakefatra ohatran'le mbola misy ambala. Afaka mandray fitenenana kely ve mahakasika toa dia tsangantana. Mibango an'le fanontaniana maromaro mivoaka teo dia izara fa mba te hitombo. Dia mahakasika ny hoe araka voalazako teo dia vao tsely izay fa vao tamin'ny zoma teo no nanavao indray ny paikady mpanabeazana ho ampiasaina amin'izao dingan'ny fifidianana iray manontolo izao. Dia io paikady mpanabeazana io efa nisy nampiasain'ny safidy tamin'ny 2018 teo zany. Dia mila navaozana zany le izy mifandray amin'ny zava-misy amin'izao fotoana. Marina fa tamin'ilay teo aloha zany voakasika daholo araka ny voalaza tato dia ny any an-drenivohitra, ny any ambanivohitra, ny tanora, ny vehivavy, ny olona marefo. Dia nampifanandrifina mifanaraka amin'izay rehetrarehetra izay ny zavatra nentina avy amin'ny mpiantsehatra rehetra nasaina zany tao anatin'ny fanavaozana ny paikady io entina hiasa indray zany. Mifanaraka tsara mihitsy amin'ilay zavatra tadiavin'ny avy ato amin'ny miranga tato indray zany le izy zany hoe ohatrany ahoana ny tanora amin'izao fotoana, inona mahaliana azy. Dia efa mirona tany amin'izany zany le zavatra vaovao mivoaka tao anatin'io paikady mpanabeazana io. Efa eo am-pandravonana
an'ilay paikady zahay zao a dia entina ho zaraina mamaly ny fanontaniana tatsindray entina ho zaraina fa tsy ho tazomina ho anay rery ihany izy io ka arao matetika ny pejiny safidy observatoire fa isy ivoaka ao zany a atsoatsy zany a ny fandraisanareo andraikitra amin'ny famaliana ny amoaka appel manifestation zany zay fanehoam-pahavononana afaka apiatra ilay paikady mpanabeazana zany a ho an'ny fikambanan'ny tanora sy ho an'ny fikambanan'ny vehivavy eran'ny distrika ray manontolo eto Madagasikara sy ny faritra 3 afaka mandray anjara amin'io daholo fa kosa hoe ao anatina firaisamonim-pirenena ihany zany aloha zay aloha zany tena hoe masotsivana voalohany indrindra fa arao matetika dia mamaly an'ilay fanontaniana rehetrarehetra teo zany fa adiditsika firaisamonim-pirenena zany ny resaka fanabeazana mialohan'ilay fanaraha-maso ary zavatra hoe afaka atao miaraka tsara zany le izy andraikitra tsika rehetra akoatrany mandeha mifidy saotra tompoko eny ary fanontaniana efatra farany dia mafepehezina kely fa somary manenjika lera faly miarabantsika rehetra rakotobe ny Erikaty Anso miandra filière science politique amin'ny université ISTIM misy fanontaniana manokana ho apetrako amin'ny monsieur le vice-président CENI tsy mety ve monsieur le président raha miova indray isika amin'ny fanaovana bulletin de vote hoe miala any Afrika dia miditra any Eropa indray tsy mety ve zay saotra tompoko lanto mandray anjara fitenenana ho an'ny safidy no ametrako fanontaniana mahakasika an'ilay hoe fanaovaozana ny paikady fanabeazana manaraka ny zava-misy hoe nareo teo ny fampianarana dia raha amin'izao fotoana izao efa mandeha ny feo hoe izao no hilasaka hovidiana izao no lasaka hovidiana dia ao anatin'ny paikadinareo ve no mampafantatra an'ireny olona lasaka ireny satria tato aby izay dia efa maro hoe misy anarana mitovitovy hilasaka raha ho any ambanivohitra zao dia mety misy anafangaro anarana na endrika misy ny ary tsy te hitonona anarana fa tonga dia mety efa fantatra saotra tompoko saotra nomeny fitenenana ny fanontaniako anankiroa dia mitodika manokana ao amin'ny Falimahentsolo ny anarako avy amin'ny Liberté 32 mitodika manokana amin'ny eo anivon'ny CENI resaka ny président teo hoe tsy fotoana tokony hanavaozana ny lalàna ntsony zao dia midika ve zany fa hoe afaka irosona ataoko hoe tena hoe mety ve zany lalàna amin'ny code électoral rehetrarehetra amin'ny fifidianana misy satria mbola misy session parlementaire farafakely anankiray zany afaka atao hanovana an'izay lalàna zay dia ny faharoa mahakasika an'ilay bureau électoral ny tiako resahana kely satria raha resaka système électoral tsika dia anisany ataoko hoe singa anankiray ao anatin'izay le fatokisan'ny mpifidy zany azo atao ve ohatra sosikevitra na rosiko hoe atao anatina bureau électoral vitsivitsy kokoa zany ahafahana migérer kokoa an'le flux an'le bureau de vote le izy ahafahana mampitombo an'ilay confiance n'le mpifidy avy eo dia hita eo hoe rehefa mitombo le confiance n'le mpifidy dia tsy mila manao an'izao atelier zao ntsontsika fa efa misoratra anarana d'office ny mpifidy dia miakatra ihany koa le taux de participation misaotra tompoko le bureau mpifidianana no tiako resahana satria raha ohatra ka be da be le marina fa miresaka démocratie participative tsika hoe démocratie fandrombonana fa raha ohatra ka atao anatina bureau mpifidianana vitsivitsy kokoa le izy ahafahana manara-maso an'le zany hoe ambony kokoa ny vigilance zany vitsivitsy kokoa le flux mivezivezy mifanerasera dia mety hiakatra kokoa ny confiance n'le mpifidy zany amin'izay fotoana izay saotra tompoko vetivety ny fanontaniana zany dia hoe mety ve raha ohatra ka ahena anisan'ny bureau mpifidianana mba ahafahana manena an'ilay flux zay ahena le bureau de vote zany dia amin'izay fotoana izay mora kokoa no migérer an'le vokatra reo hoe mivoavoaka le vokatra iny dia mora kokoa no migérer an'le izy toy izay hoe mpahitaka be da be any amina
toerana maro ilay izy. Sotra tompoko. Andriana ry Zatolotra mpanao gazety ny anahy angamba ny fanamariana kely par rapport amin'ilay hoe andrisika ny olona hifidy. Ny any ny fahitako anazy le olona mihitsy nefa tsy misintéresser amin'ilay vie publique. Dia amiko hoe sao dia eny e amin'izao moa zany akaiky fifidianana dia izay ilay fanentanana. Fa rehefa le anatin'ilay fotoana ilay tsy fifidianana entanina mihitsy ilay olona hisintéresser amin'ilay vie publique dia moramora koa miteny anazy andao hifidy satria raha hifidy ary ilay olona zao dia hifidy dia inona ny critère sy marina satria dia hifidy dia ahoana na eo amin'ilay misafidy an'ilay olona avy eo raha ohatra izy ka manara-baovao raha raisiko ohatra zao ny ohatra jirama ny info hita hoe tapaka ny jiro fa le olona avy misainty hoe inona mahatonga problème jirama ohatra raha resaka asa zao ohatra hoe tsisy ny asa dia point fa tsy ohatrany hoe mba le olom-pirenena mihitsy zany mba miezaka manaraka tsy hoe l'éducation raha fahitako anazy ny tokony atao ary mila atao foana le izy olom-pirenena rehetra moa zany. Dia fanontaniana kely par rapport amin'ilay nisy projet ministère ny intérieur le identifiant unique raha ohatra ka hoe mety ve zay any rinany raha ohatra ka hoe tafipetraka zay dia mety mbola manana problème ana inscription ve tsika sa hoe tonga dia inscrit d'office ny olona vao 18 ans sa tarina fanontaniana kely. Fanontaniana lanto marina moa zany fa ny safidy tsy manao propagande fa manara-maso ny propagande rehefa tonga izany fotoana izany dia noho izany dia tsy mitanila fa kosa mampahafantatra ny olona amin'le mety avaly ny teniny le fanontaniana farany teo ihany ny fanabeazana zany tena hoe tsy miandry ny fotoana mpifidianana fa mandeha amin'ny fotoana rehetrarehetra ny fanabeazana zany indrindra moa fa nytanjontsika zany dia le hoe fiovato etsaina sy hoe anday andraikitra feno zany dia tena hoe tsy mila miandry an'izao fotoana izao fa kosa nefa ny araka ny efa fomba fanao hatramin'izay moa zany dia rehefa ohatra izao vitsy ihany le candidat mirotsaka zany no hoe tenyizao dia efa mampilaza ny zavatra ataony fa tena miandry mihitsy izy amin'le fotoana hoe propagande any izy vao manao an'le fomba rehetrarehetra amin'izay tokony andreseny zany dia lasa hoe mirona be any loatra le fisainan'ny mpifidy indrindrindrindra zany dia izay zany tena hoe mila ezaka be avaty amintsika mpisehatra indrindra fa isika firaisamonim-pirenena amin'ny resaka fanabeazana mba hoe tena tsy atao tsy mitsahatra zany fa tena antoky ny fiovana goavana zany raha izay no takitsika rehetrarehetra dia tsy mampahafantatra manokana hoe anarana olona hirotsaka hofidiana zany fa kosa zany hoe mampilaza sy manabe ny olona zany amin'ny fomba hoe fomba hisafidianana sy hoe anao an'ilay safidy vao hevitra dia miopana bebe kokoa amin'izay zany resaka fanabeazana ao anatin'ny safidy eo observatoire. Sotra indrindra misy namana mianatra science politique nametraka fanontaniana teo hoe mety ve raha ohatra tsy atao any Afrika intsony ny édition an'ilay bulletin de vote fa atao any Europe. Zay izy teo valiny eny mety fa mety raha hitariko ny fanontanianao dia hoe dia inona ny tsy hanaovana azy any Europe na mety hoe hitarina ihany koa hoe fa maninona no Europe ary maninona raha esorina atao Afrika dia alefa any Asie na alefa any Amerika na du nord na du sud fa ny zavatra misy fotsiny rehefa andefa satria averiko foana ty teny ity na dia mety manafitohana ny olona raha nomena an'ilay hoe volam-bahoaka no ampiasaina ao anatin'ny seny. Misy olona tsy faly loatra ny tenenina izay fa ny fomba ny lalan-tsaina mahatonga anay miteny an'izay ny lalan-tsaina iainana ian'ilay izy tsy volanao no ampiasaina ka hoe laninao amin'izay itiavanao azy fa volam-bahoaka no ampiasaina dia misy fenitra tsy maintsy arahana ary misy fitsipika tsy maintsy arahana dia ao anatin'izay fanajana fitsipika izay zany dia ny hoe mila ampiasaina amin'ny tokony ho izy mety mahadika ny hoe optimiser ve zany tsy fantatro fa izay zany le dika tiana hatongavana ka rehefa mandany volam-bahoaka isika tsy faly fotsiny andany hoe ary Europa malaza na ny États-Unis ohatra na ny Chine na ny Afrique du Sud na tsy fantatro fa hoe inona ny zavatra tianao atao dia mahavoavahan'ilay filanao ve io zavatra
io offre amen'ny olona io, io tolotra omen'ny olona io, dia ny aiza amin'ireo no mora indrindra ka azo iainana. Izay zany no mibakeon'ilay fanapahan-kevitra. Fa tsy olana mihitsy na makany ndao any aizy ty pays scandinave anankiray malaza Norvège. Ohatra hoe any Oslo ohatra no hitantanantsika ny raharaha, sady lafolafo kokoa any, mihajahaja kokoa, ary tsisy corruption. Dia inona moa ny olana? Tsy midika akory hoe raha makaty Afrique du Sud tsika dia manao corruption. Tsia. Rehefa ohatra ka makany ivelany tsika dia tsy maintsy appel d'offre ouvert international ny atao dia manaja ny fenitra rehetra mifanaraka amin'izay dia milamina kokoa. Noho izany zany tsy olana ny mandefa an'io any Europe na any tsy Europe fa mety foana io. Zay azo atao eto Madagasikara raha nge io e. Raha ohatra ka mahafeno an'ilay fepetra isika. Fa teo raha nanao an'ilay fiche de recensement dedadedaka ery ando manetana amin'ny ainy vaky jery hoe tazomy ilay fiche maitsomaitso. Gaga be anao rehefa mandeha any amin'ny terrain tonga any ambanivohitra. Ay lasa jaune ny sasany, orange ny sasany. Fa ahoana ary ty? Jerevanao ny cahier des charges nanomezana an'izy an'ilay orinasa eto amin'ny tanàna, nefa orinasa anisan'ny élite eto verte ilay couleur. Dia ianao efa tonga any tsy mazava ve vao andeha hiteny amin'ny olona hoe tsy mazava miaraka amin'ny anaran'ny tanàna ange ilay zavatra nataonareo aty e. Dia ny recensement mandeha foana. Dia nanapa-kevitra hoe ok, tratrintsika tamin'ity recensement ity, tsy mampiovinina loatra any amin'ny vokatra io, na maitso na mena na manga na mavo. Fa rehefa any amin'ny élection, mampiovy io raha ohatra ny bulletin de vote no miova ny loko. Noho izany tsy azo omena amin'ny marché mahakasika ny bulletin de vote tsony orinasa io, na dia orinasa atao hoe élite eto tanàna ary. Dia tsy maintsy andeha ho any velany tsika izany, raha ny fanindriana hitondrana azy, dia eto amin'ny tanàna io dia vita fa tsy mifanaraka amin'izay ilay izy. Code électoral, fanamariana kely ry namana faly. Tsy mbola nisy code électoral teto Madagasikara hatramin'izay niainako aloha. Rehefa miteny hoe code dia fehezan-dalàna. Dia mba hitsitsika koa zany ireny mpanao politika milaza zavatra diso any anaty ainy vaky jery ireny, tsy misy code électoral eto ary tsy nisy code électoral. Ny fikambanana ny poirako anisan'ny ady an'io mihitsy hoe codifions ny texte électoraux mba tsy ho azo amboamboarina arak'izay itiavana azy rehefa isaky ny misy fifidianana iainga. Dia mbola ao anatin'izany combat zany ilay fikambanana hatramin'izao, mino fa mety hisy hanampy izy. Izaho moa efa tsy ao anatiny intsony satria rehefa mandray andraikitra ohatran'izao ianao dia efa misarahana mihitsy ilay izy. Ka izay zany aloha anankiray fanontsinana kely. Tsy misy fehezan-dalam-pifidianana eto. Tsara nefa raha misy ny fehezan-dalam-pifidianana. Tsy efa fotoana ve zao anaovana azy? Tsy izao ihany ka. Ny fotoana rehetra tokony anaovana an'io foana. Ary raha ny fanindriana raha manaotro izao fotsiny tsika dia vita ilay izy, izay ny tsara indrindra. Vao teo no resaka hoe tena misy lesoka tokony ho arenina ny lalàna amin'ny fifidianana. Ary tsy ray fa betsaka. Ary tsy vao androany no niteny an'izany fa efa imbetsaka. Tsy hoe satria ao anatin'ny CENI dia nahita an'izany fa natamin'ny mbola ivelan'ny CENI ary dia efa niteny an'izany. Fa misy fotoana moa ianao tonga misangisangy ankizy hoe misy miaino. Dia tsisy miaino, tsisy manampy dia eo zany tsika aloha. Ny valiteny nomeko antsika ara teknika. Mifanaraka amin'ny science électorale dia tsy mety ny anaovana an'izany raha zany amin'izao fotoana izao. Fa ara politika aza adino fa papier pelure ange dia sonian'olona tsy mihoatra ny folo nandravan'ny lalam-panorenana ny Repoblika faharoa ka raha lalam-panorenana ve ravana papier pelure. Inona no misakana antsika tsy hanovan'izany raha ohatra ka ara politika izany mety foana. Fa izahay ao anatin'ny CENI tsy natao anao an'izany raha zany. Raha anao zay dia ara teknika ny hitondrana ny raharaha. Fa rehefa ara politika dia tsy afaka miditra amin'ilay izy zay. Eo zany ilay manamafy an'ilay valiteniko tetsy aloha hoe indépendance. Ny isam-batan'olona mihitsy dia resy lahatra amin'ny indépendance ananany fa tsy mety zany raha ohatra ka ho anay commissaire civil mirahalahy no atao. Fa tsy anjaranay ny manao an'izany dia angambany tsara raha ena ny isan'ny bureau-pifidianana, izay ilay izy teo ahafahantsika manamaivana kokoa ny fikirakirana ny vokatra. Izay ilay izy. Ie, mety ho tsara. Fa raha bureau-pifidianana misokatra manomboka amin'ny
amin'ny enina amin'ny fito maraina tsy laniko tsenjery fa mbola mila mamaky texte kely indray mandeha dia ho farananao amin'ny 10 ariva na amin'ny 4 ariva mety tsy ho vita any amin'ny amin'ny 10 alina satria arakaraky ny mahavitsy ny barom-pifidianana zany a no tsy maintsy habetsaka ny olona hifidy ao anatiny marina sady iso rehefa tsy miova ny kapoka ny voanjo fa ny angezan'ny voanjo mitombo a dia miena nisan'ny voanjo zay le blague nataony Gottlieb fa tsy zany namorona an'izany akory noho izany a arakaraka izay tiantsika hiaviana io no hoe andao ampitomboana na andao ahena fa aoka tsy ho adino ny lalàna amin'ny fehiny fifidianana hatreto aloha eto Madagasikara dia misy an'ilay foto-kevitra hoe tsy tokony hihoatra ny 700 a ny barom-pifidianana anankiray satria rehefa natao ny kajikajy a raha 700 ny ao anatina barom-pifidianana anankiray nisan'ny olona mpifidy ao anatina barom-pifidianana anankiray zany 700 dia malalaka tsara azo iainana tsara le fepitaona ao anatin'ny tontolo andro anatosana ny fifidianana raha vao mihoatra an'izay dia sahirantsika dia raha izy ahenantsika zany nisan'ny barom-pifidianana dia minoy ianareo fa tsy maintsy hihoatra ny isan'ny mpifidy ao anatina barom-pifidianana anankiray dia tsy voaja zany ilay lalàna hoe 700 fa eo ihany koa ny fenitra iraisam-pirenena hoe raha be indrindra dia tokony ho 10 kilometatra miala ny toeram-ponenana ny alaviran'ny barom-pifidianana fa maninona ny 10 kilometatra 10 kilometatra izao tontolo izao miara-manaiky fa ho an'ny olona salama rehetra salama vatana le resako fa tsy resaka saina loatra fa vomaika tsara raha salama saina salama vatana 10 kilometatra adiny ray zany hoe mandeha tongotra adiny ray izy zany andeha hifidy dia mandeha tongotra adiny ray izy mody adiny roa zany laniny a mety milahatra kely eo izy atsasakadiny raha be indrindra adiny roa sasany a vitany ny fifidianana tokony ataony raha mamono adiny roa sasany ny olom-pirenena anankiray a ao anatin'ny 10 taona mba hahafahany maneho ny fahefany everina fa mendrika sy rariny tokoa sady mahavonjy ny firenena dia mila jerevantsika zany a izay teboka vitsivitsy zay manahoana ny fenitra eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena tsika tsy afaka miala fa ao anatin'ny raisam-pirenena ary manahoana ny fenitra napetraky ny lalàna amin'ny fehintsika satria tsy afeninanao fenao moa tonga aloha ianao fantatra fa havanana sy kinga dia tonga aloha foana fa ny zavatra misy dia ity a ny olona zao mbola mieritreritra hoe lisitry ny mpifidy satria izay miresaka lisitry ny mpifidy fa tsy mampanina zarainy aminareo fa zay efa mieritreritra barom-pifidianana zay efa mamolavola hoe tokony ho 24 000 à 28 000 efatra arivo sy roa alina raha kely indrindra 7 arivo sy roa alina raha be indrindra ny isan'ny barom-pifidianana manerana ny Madagasikara zany hoe efa mandeha tsikelikely fa ohatrany efa maivamolotra loatra dia lasa voateniko ny tsy tokony ho tenenina mialatsiny nisy namana mpanao gazety tolotra des intéressements à la vie publique indifférence à la vie publique marina loatra sa marina mihitsy tena marina mihitsy satria vokatra le fanabeazana izay tsy hoe nomentsika fa ataoko hoe tsy nataontsika na nataontsika fa tsy ampy ataoko hoe isika satria nareo mpanao gazety anisan'ny mpanabe izay koa mba nieritreritra ny tenanay ho mpanabe dia ataoko hoe ataontsika dia samy makany ataoko hoe samy makany tandrifiny a samy manao ny tokony ataony a fa rehefa samy manao ny tokony ataontsika isika dia farafaratsy ny raha tsy voavaly olana mba tsy mitombo fa ny zava-doza rehefa tsy manao tsika dia ny eo tsy voava fa mbola mitombo indray identifiant unique projet ny ministère ny ary-tany a tonga soa tena tonga soa tsy teny taona hoe firy taona fa ataoko volana dia amin'izay mba be dia be firy volana ny adivana varotra biométrisation tsy ny élection ihany no mahita tombony amina resaka biométrika fa na ny resaka recette fiscale raha mahita tombony amin'izany ny douane mahita tombony amin'izany ny fokotany mahita tombony amin'izany tapa-kevitra ve tsika ny seni tsy mahay manapa-kevitra amin'izany satria tsy andraikiny izany fa lasa manao usurpation raha miditra amin'izany voavavy ny problème d'inscription ny problème na inscription hatreto a dia ny communication ataon'ny olona sasatsasany ataoko hoe influent
dia mahatonga ny olona anao refus satria ny seni mpangalabato ka be loatra le vato efa nangalarinay tamin'ilay fifidianana mbola tsy nataonay akorika. Izay serasera izay nefa mahomby. Izay raha teo koa kelikely molotra dia tsy maharesy lahatra ny olona. Dia ny tiako heviana izany ao anatin'ilay izy hoe ny fisoratana anarana ao anatin'ny listry ny mpifidy a hatreto tsy nahitanay olana mihitsy afa-tsy io fahalainan'ny olona tsy resy lahatra eo. Dia manamafy an'ilay teninao hoe ilay olona mihitsy no efa tsy resy lahatra, finona no mahatonga ny olona tsy resy lahatra. Mila serasera mafy koa ve? Mafimafy kokoa ve? Sa izahay mihitsy ny tsy maharesy lahatra. Matetika moa rehefa sendra ohatr'izao dia ozy hoe tsotra kely ange raha izahay ny tena olana e. Tokony atao fifidianana aloha tsy izay no mikarakara azy a, tsy fifidianana filohan'ny repoblika na fifidianana be ny tanàna na fa fifidianana olona ao anatin'ny seni aloha, dia aloha izay miala. Dia sao dia izay no tokony atao aloha. Dia ireo olona ireo no asaina antsika hikarakara azy dia ho hitantsika hoe hanao ahoana dia mba hitantsika koa ny ataon'ny olona. Fa indraindray lasa bingo manao matso izahay a, dia lasa mibahana ny anjara tokony ho ataon'ny hafa. Dia izay tena pahatsorana sy ampitiavana mihitsy afaka miala rehefa ohatra ka tena hoe tsy, rehefa hita hoe tsy mahomby e. Ary vonona hiala. Tsy miandro trongisina vao hiala teo. Ka raha sitrakitsika satria problème d'inscription no nresahany namana farany teo dia izay no mba entiko amara-paranana an'ilay izy. Hoe raha sitrakitsika, raha afaka mandresy lahatra isika amin'izay olona miserasera amintsika. Tsy afaka hiantsehatra amin'ny resaka fifidianana mihitsy ianao, na tsy rotsaka ho fidiana ary, na ho mpifidy fotsiny, na hanohana n'ilay fianakaviana na namana sy tapaka akaiky rehefa tsy ao anatin'ny listry ny mpifidy. Aleo aloha mirotsaka ao anatin'ny listry ny mpifidy a, dia avy eo manapa-kevitra hoe hifidy sa tsy hifidy. Ahoana ary izany tenin'ny seni izany ozy nareo ny seni tokony hanentana ny olona hoe tongava mifidy, dia hoe hoe mbola tsy manentana an'izany izay izao. Tsy hanao an'izany fanentana an'izay mihitsy, izany mihitsy izahay mandra-pahatonga ny 10 volana Jona. Fa hoe raha sitrakitsika midira ao anatin'ny listry ny mpifidy aloha. Atao izay azahoanareo kara-panondro, midira ao anatin'ny listry ny mpifidy. Manatona ny birao eny anivon'ny fokontany. Tadiavo ny mpikambany CLRE. Rehefa ao isika mianakavy, manana finoana, ampitomboy ny finoana. Fa moramora aminao ny mitondra fiovana, mitondra fanatsarana raha hitanao fa hoe tsy tsara ny zavatra misy ankehitriny. Raha hitanao fa tsara, moramora aminao koa ny manohana azy. Manohana an'izao zavatra lazaintsika fa tsara izao raha tsara, na manova an'izao zavatra lazaintsika fa ratsy izao raha ratsy. Fa tsy afaka mitondra fanovana na mitondra fanohanana ianao a rehefa tsy ao anatin'ny listry ny mpifidy. Izay aloha ny dingana voalohany. Raha te hanao zavatra tsika izany dia tsy maintsy alefantsika isaky ny dingana, fa tsy ahitantsika fahombiazana raha tonga dia mandingandingana. Makasitraka antsika tompoko. Antsika teny famaranana koa ny mpandray anjara ambiny a. Misaotra ny ONG Tolotsoa nanome sehatra amin'izao. Mahafinaritra fa nety tsara ny tao amin'ilay lohahevitra fa mpandraisana anjara ny tanora sy vehivavy. Dia voasolo tena ny vehivavy, dia voasolo tena ny tanora, dia voasolo tena ihany koa ny mpiantsehatra rehetrarehetra na amin'ny alalan'ny mpanatrika na amin'ny mpandray anjara. Dia misaotra betsaka indrindra. Dia fanontaniana kely ho an'ny Anto fotsiny hoe nanahoana re raha ohatra ny tao sivy mirahalahy nareo ny ao anatin'ilay bromaritra, raha mba nisy vehivavy sy tanora tao anatin'ilay sivy. Ohatra ny tonga dia sivy mirahalahy be izao ry zareo. Fa rehefa amin'ilay zavatra rehetra ao aoriana izany indrindra fa raha hoe anjara ao anaty tafiditra ao anatin'ny anjara andraikitra ireo ilay mametraka ilay olona any anatin'ilay membre ny bureau électoral dia mba mpandraisa anjara ny vehivavy sy ny tanora raha azo atao e. Mbola tafiditra tao anatin'ny sakana mantsy ny hoe tahotra, henatra, ilay hoe tsy mila manatona nefa zareo koa mila atonina izy a, nefa koa hoe tsara ihany koa izany raha hoe mampandray andraikitra ny zareo avy hatrany a, mba hoe mifanojo mihitsy izany ilay izy e. Dia mety ahita vokatra tsaratsara kokoa nga amintsika izany e. Dia mirary soa indrindra ao anaty
mpanatanterahana ny asantsika rehetrarehetra ao anatin'izao dinga fifidianana lavitrezaka rehetra izao. Misaotra tompoko. Eka, tsy ataoko lava ty safako fa maro raha niboaka teo zay, maro ny raha voalazantsika teo zay. Voalohanteny vasa dia hoe mankasitraky anareo ONG Tolotsoa zay nikarakara nandro nahamasaka izao fihaonantsika androany zao. Maro ny raha azoko teto ary marina tokoa ilay fiteny teo hoe izara mba hitombo dia nizara ho teto zay kely mba takatro sy tao anaty saiko dia nahazo zavatra betsaka koa nefa niala teto. Donc zany hoe tsy ohatra naly niditra tetsy amin'n'itsy varavaran'itsy teo za mivoaka eo dia zava-dehibe zay amiko ary mino fa toy izay koa an'ireto tanora namantsika iaby eto reto hoe tsy manahaky an'ireo nilitsy teto ndrozy miboaka eo fa maro ny zavatra voarainy ary ho tsakotsakony tsara zany ary nirariako ngamba dia hoe nitohizan'ny fanomezan-tsehatra ho an'ny tanora manahaky an'izao indrindra ny vehivavy sy ny mpisehatra rehetrarehetra eo amin'ity resaka engagement amin'ny firenena ity. Dia mahavelo bevata atsika iabiaby rilongo zay avy teto na koa nareo manaraky amin'ny alalan'ny teknôlôjia agny misaotsy sa mota iandragnahary aby. Ye, ny amaranako koa azy dia niresaka mahakasika ny fifidianana antsika teo fa za koa te hiresaka mahakasika ny sehatra politika amin'ny akapobeany mihitsy. Dia ny fanentanana dia hoe omeo fatokisana bebe kokoa ny tanora, omeo sehatra ambony kokoa ny tanora satria araka ilay resantsika naverimberina teo matetika dia hoe ny tanora tsy vitany hoe maro anisa fotsiny fa tena manana toetra sy manana fomba fijery miavao. Dia zay dia makasitraka antsika rehetra, makasitraka ny ONG Tolotsoa ihany koa ny amin'ny fanasanany amin'izao ady hevitra izao dia tena mahavelom-bolo koa ny mahita tanora mpiara-mianatra miara-mirona manatrika an'izao ady hevitra izao dia efa endrika anankiray sahady hoe misy tanora tena liana amin'ny resaka toy izao. Misaotra tompoko. Ya, dia taom-pamaranana zany misaotra antsika rehetra nanatrika tato anatin'ny efitrano. Misaotra ihany koa ireo izay nanaraka antsika mivantana tao amin'ny Facebook. Dia tena antraterina ihany ny fankasitrahana ny mouvement panafricain des leaders, ny observatoire Safidy, Liberté 32, ny Vomiera Maliotena amin'ny sahanany fifidianana eto Madagasikara sy ny mpiara-manantoka ny ESA Madagasikara ary ny USAID dia mametraka ny mandra-piona. Sady santatra anao zany tsy farany fa mbola hitanareo matety-piavy eny foana ihany izahay teo amin'ny ONG Tolotsoa. Mankasitraka antsika rehetra.